Miaraba antsika rehetra indray tompoko lahy sy tompoko vavy amin'izao maraina izao ato anatin'ity fandarana miara-manonja ity. Ialana tsiny ny fahatarana kely minitra vitsy noho ny fitohanana izay tena enjana dia enjana mihitsy amin'izao maraina izao azo ihany le anton'le fitohanana zany raha pitahina amin'ny andavanandro satria isan'ilay hoe fiboana tanteraka indray manomboka rapitso sy alahady dia mivoaka miantsena daholo ny olona. Dia be da be ny tomobila zany no vezivezy dia izay anton'izay tena miteraka fitohanana mahavarina mihitsy ary tena mahavalalana. Inoko fa tsy dia azahoana itsiny betsaka aminareo izay fahadisom-potoana kely noho ny fahatarana izay niankina taminay zany le izy fa tsy hoe tsy niankina taminay. Nareo mbola voatsy tonga akory ny amin'ny sivy sasany dia efa miatrana ao amin'le fanarahana indrindra fa ny mpanaraka amin'ny alalany tambajotran tserasera dia isorana be da be izay fahavitriana any aminareo manaraka tsy tapaka ny fandarana izay kopakopa-tanana ny antsika rehetra eny anatin'ireny tsena izay manaraka ny fandarana ireny na aiza io na aiza indrindra fa eto amin'ny tanàna Antananarivo. Ireo le tsena lehibe eto Antananarivo dia tena miaino an'ity fandarana miara-manonja ity ary dia miresaka ihany koa rehefa avy eo manao commentaire sy ny sisa isorana be da be anareo amin'ny fanarahana ny fandarana kokoa anareo eny anivon'ny tsena rehetra eny. Ho antsika any ampitan-dranomasina kokoa fao be naiza naiza toerana misy anareo itsika any amin'ny faritany toraka izany ihany koa isorana ny fanjohinareo tsy tapaka ny fandarana. Eto dia anterina foana ary tsy reraka izahay ny teny fiaraha-miory ho an'ireo izay namoyavana vokatry ny valanaretina Covid-19 ary ny firaritso ho an'ireo izay mbola ao anatin'ny faharisarisana ara-pahasalamana noho izany aretina izany ihany koa dia mirary ny fahasitranana tanteraka ho antsika rehetra ireny. Eto ambavaka fa tsisy zavatra tsy vita raha ohatra ka arana ampinoana zany rehetrarehetra izany. Isorana ireo izay manam-piniavana mitondra teny fankahirezana ho an'ireny mararintsika ireny fa tena ilainy ny marary ny tenin'ny soratra masina ny teny fankahirezana mamelombelona ny fanahy ahafahan'ny vatana miatrika an'izany valanaretina izany. Androany dia iresaka zavatra tsy dia firesahana teto amin'ity fandarana ity loatra satria nataoko ihany ny angina manoloana an'ilay izy sao dia lazaina fa hoe any ny lahy tsy fitiavana karana tsy manana olana amina karana na iza na iza. Za zao dia manana namana karana ary tena namako be ohatran'ny rahalahy mihitsy na fampiarahaba ary dia karakory mon frère. Fa kosa tsy ny karana rehetra no tsara fanahy. Fa misy dia tena diso miketrika ary tena mi-exploiter n'ity Madagasikara ity mihitsy aza. Noho izany dia tena atao ihany ny angina fa sarotra ny mangina manoloana ny zavatra ohatran'izany tsy maintsy mitenitsika ary eto dia ny fandraisana andraikitry ny tompona andraikitra tsirairay mahatsapa ny mahagasy anazy. Za zany eto na mizaka zoom-pirenena malagasy ary zany le olona rehefa ohatra ka maramara amina gasy dia tsy mety amin'ny saiko zany. Misy karana tsara fanahy ary tena mieritreritra ny atsara n'ity Madagasikara ity. Mihevitra hoe ahoana misy fotoana tafaresaka tamin'ny questeur ny anteny Merandolona tamin'izany fotoana izany Morady karana io nazany anarany zany fotsiny ary fa miresaka aminazy ianao ny zavatra manahira-tsaina anazy dia ahoana ny développer antsika n'ity Madagasikara ity fidèle inona ny zavatra tokony ahafahana fandresy lahatra amin'ny tompona andraikitra ahafahana mametraka hoe tiany ilay Madagasikara androany rapitso raha afaka pitso efa loholona zany loholona Madagasikara tamin'ny andro ny président Rajoelina Mampianaka. Etsika tenena hoe afaka atao miditra ao anatin'ny sehatra ny fampandrosoana ny fiarahamonina na dia karana satria miasa sy monina eto amintsika ary mivelona eto amintsika. Fa saingy izao misy amin'ireo maramara ary manararoatra an'izay fahafahany manao an'izay mikimaky izay exploitena n'ity Madagasikara ity. Ary tsy vitan'izany fa manao tsindro azy lena mihitsy amin'ilay vahoaka madinika gasy ohatranao gasy ohatranao. Miakatra le feo ary miala tsiny fa hitsitsiko eto androany. Ny antony dia misy zavatra mihoatra ny tokony ho izy. Misy dossier efa fatako amatona ny maro nanao gazety dia niresaka n'izany tany eny an-tanan-drano zany foana. Resaka stimady io. Fa tsy mety vita io mandrakity ny androany satria maninona? Misy karana ao ambadika. Yasinainy na Iriji. Za zany eto dia tena mametraka hoe amin'ireo karana be da be miasa sy monina eto amintsika ireo misy amin'ireo mahafinaritra.
misy am'ireo tena manahirana mahaly azao nandeha nividy zavatra atao amin'ny karomady i karomady a etsy Tanjombato tangorongorona le mpiasa gasy tangorongorona za moa zany manao ohatra mody fanina zany tsy mihaino le zavatra resahan zareo fa tena inoky le zavatra resahan zareo malahelo ny foko am'izao tena ataotsika hoe fahasahiranany ataotsika hoe sehatry ny asa zao a dia tangorongorona mbaka vehivavy daholo zareo amin'io a le mpiasa ao za tsy hiverina tsony za tsy hiasa tsony aiza ve de zao aiza ve de ry nareo ve de anaiky an'izany tratrana tsindry azo lena zany zareo io de mba miady hevitra zany zareo mikonto mbola hiaritra n'izany ve nareo misy zavatra ataon'le mpampiasa anazy ao zany ny dikany firy taona nanaovana zany vatra zany teo Tanjombato karomady de tsy afaka hitsinjo an'le mpiasa ao anatiny ve fa mitangorongorona le gasy kely etsy reny mpianakaviana daholo zareo rehefa jerevako zaky tsy verina tsony a tena tsy asa tsony azonareo antanino zany zavatra zany fa mody mivilana ny sofiko mihaino ary a fa mody zavatra jereko any jereko eto satria mijery fitaovana jery clé ata am'izay hoe afahana mamaha zavatra zay moa am'ty resaka teknika ty de mila karazana clé samihafa de ao am'zareo misy an'io de za mody tsy mihaino an'le resaka amody masoko ary am'le ke fa ny sofiko malahelo an'le mpiray-tanindrazana amiko tratra ny tsindro azo lena zany ao reto fa za tsy te hiditra ao anatin'izy satria sao atao hoe mijabaka am'le raha-tokantrano zareo de tsy te hiditra fa ny sofiko mihaino voame mampiakatra an'le mahalikiliky anazy zany le izy ao anatin'le zavatra mitranga tsy rarina zany zavatra mahazo an'reto mpiasa reto zany de aloha milatsinaintsika vao manao zao ataovy any aloha kiny asa zany androany satria efa tsy miasa zany zareo efa hoe misy problème ao am'le mpampiasa za manaika hoe orinasa tsy miankina io de hoe ndeana fa mato zany mitangorona ohatran'izay le mpiasa gasy ao anatin'le izy tratrana tsindry azo lena izy karany eo le patron zaho tsy contre ny karana ary za tsy mampirisika ny gasy hankala karana non fa kosa za mandany zavatra tsy mety rehefa tsy mety ranga de tsy mety a fa reo karana mampiteny ny anaran'ireo tsy tany andafiny nampanakarena reo fa teto Madagasikara androany anao maheno zany hoe Eliasek Barali fa taiza moa zany Eliasek Barali zany tsy promate teo koron-drano ke zany ohatry ny ahoana ny deparan'izany raha tsika nahita teo koron-drano teo androany izy tompona ampirangeza be taiza io teto Madagasikara io tsy raha ny ala teto izy nanana an'io fa teto izy nanana an'io zany hoe ny arenanao teto zany ny exploiteny ny raitsy-kombakomba taminazy tamin'izany gasy ihany ary zay zavatra zay le mampalahelo ao anatin'le izy aveo ianao ihany aveo na tengena ny vozina rehefa aveo rôle izy eto aminao nga misy gasy maresy ny fananan'ireo zany eto aminao nefa izy mavita nanangana an'izany mba hitanao ny deparany misy gasy nanankarena noho izy teo alohany fa le mikimaky io zany zay foana le teneniko atsika rehefa miresaka mpampasolo a sombamboaka Madagasikara vao fidy tany atany fotsy zany fa isan'ny gasy mpandraraha fa raha misy ny zavatra ifampimenonana ny resahana tsisy resaka loko politika am'izany rehefa miresaka de toute façon zay raha rehefa mpinamana hatramin'ny ela mbola tsy samy sombamboaka izay fampinamana fa io resaka mikimaky io ny zavatra tena resahana eto angeo zizika be da be ny zavatra tsy mety ataon'ireo hoe fa rehefa gasy samy gasy de mahay mifanenjana fa rehefa reo de reo afaka manao mikimaky lava tanana any ambadika amin'ny foana de raha zay ohatry ny tsika ozy no tsy mahay miary marina le zavatra teneniny satria lava tanana reo olo reo lava tanana amin'izy amintsika ihany de androany ianao zany mahita le zavatra tany hitanao fa tsy mety zany nefa afaka manao an'izany izy fa maninona ny tsy misy gasy ohatranao mitsangana tsy manaiky an'izany hoe tsy mety ranga zany a isorako solomamboaka na ivora olodinina fa mitsangana izy micontre an'izany ao anatin'io tany ao amin'ny stimady antanan-drano a tsy manana na rainje ao na ivora olodinina afaka marinitsika zany nanao fanady adina an'izany efa taty ariny izy vao miditra tamin'io raha io fa za io taratasiny io tany am-piandohana nefa nyresaka an'io mbola mpanao gazety tsy fantako tany amin'ny RLI ngamba tam'izany sa tany amin'ny fréquence plus nefa nyresaka an'izany tany zany efa raha efa ela be io ny heritera zafy mahery zafy mahery zany no niady an'izany
tamin'ny Telma no misoratra eo fa ao ambadiky Telma karana io ary karana manao resaka tany tsy voandroany resahana an'izany problème mana resaka tany idira ny asineniny zany tsy androany zany fa na iza fitondrana mifandimby mampiteny ny anarany foana io dia io resaka tany adivany Telma sy io héritier io zany le mpandovo tsy de le Telma loatra ny inona fa izy ny ao ambadiky io fa raha tsy nitsangana zany sy mba mboaka raha olodinina dia efa nanaovan'ny Telma mikimaky ndray ny commune Kadikely resy ny Telma farany teo resy fa malavatana azy ozy tonga masika indray izy avy eo raha tsy Telma tsy mahita zany hoe andeha apidina amefitany amina andro aladiny pasika zany tampaka teo ny andeha apidina olona andeha amefy an'io zany izy nanao publication mihitsy tamin'izay ino ary ty ataon'ny Telma ty aladiny pasika ny raviraviny 54 millions d'ariary le commune Kadikely zany am'le droit am'le resaka permis dia seka tafajabaka lehibe ny tanàna tany mbola miady misy prénotation fa tonga masika ny Telma androany le héritier andefasan'ny Telma vady tany hoe misy raharaha ndray mitory anareo any amin'ny tribunal mandeha amin'ny larbi le raharaha satria maninona navita nitsangana tao amin'ny commune le mpandovo niaran'le tany tsy ho fefen'ny Telma moa zany anarany hoe fefen'ny Telma io fa tsy Telma ranga io fa le ao ambadiky ny Telma fa maninona nareo mandrakazaka eto Madagasikara ohatry zany nanana tany firinje teto ny razambeny zany asineniny zany hoe tena namboly teto nanamaito milalo tany teto Madagasikara ve ny razambenareo no andranonareo rehefa misy problème na tany ary yasineniny zany atsy yasineniny zany ary yasineniny zany reo karana mampiteny ny anaran'ireo alaivonareo ny firazanan'ireo fa mifampiditra ohatry zao daholo reo ary mpianakavy aby izy rehetrarehetra reo io tena mampiteny anarany enitsika rehefa maheno anarana karana maneno anao to Madagasikara dia reo famille reo ihany io Abdoul Rasoul Asinene Akbarali Elias raha iaby reo mifamatitra na reo mpivalana na reo mpikozaina reo zanak'olom-pianada ohatry zany reo raika aby reo fa dia nandova inona loatra teto amin'ity Madagasikara ty nareo hafa reny fiangonana ny manana tany midadasika tsy hanananao problème na amin'izan'izy jereo tanànany hoe any fiangonana katolika hitanao ito toeran'ny fiangonana katolika jereo ny Jesosy mamonjy ty any Jesosy mamonjy ity ny adventiste reo somanandrary ty ny an'olona mipetraka tsara eo dia tsy mihitatra fa hoe io le anazy ny anareo mihitatra isan'andro ohatran'ny sima misika lasa ny asinenina indray ny ary agrivety indray ny atsy tany olona mitomany le olona dia ravana le fananany zavatra maniry eo mabidina force reo karanareo maka an'le tanin'olona mangintsika gasy manoloana an'izany tsy androany nefa nyresaka tota-taratasina tany ka karana mampijaly eo anatin'izany fa reo teneniko reo anarana teneniko reo miverimberiny reo eto Madagasikara lasa manakarena reo eto Madagasikara fa reo tsy nanakarena tany Mozambika tsy nanakarena tany Londres tsy nanakarena tany États-Unis fa teto Madagasikara reo ary eto reo nanitatra ny ambaindainy androany izy ody ianao mieritreritra zany asinenina zany tonga hatrany Togo Maurice any andafy any tsy haiko Tanzania sa iza koa am'izao androany manitatra satria manino mety ny ataony ka ianao gasikely eto izy androany am'izay nisy fandarana zay nandeha tamina fahitalavitra vazaha dia izy no vahiny tao ohatry zany mihitsy ny foko mieritreritra an'le
style oetiny miteny hoe ohatrany hoe ainy anaty posiny ty Madagasikara ty manino tsy mamaritra tany Antapimorombe any eto amin'ny Antananarivo teo manjakazaka ry ty resaka tany zany eto tena mampiteny mona hoa fa reo foana no hitanao hoe midina ny force satria lavatanana zareo ny fitsarana ohatrany any aposiny miditra tramina rafim-panjakana satria ampiteneniny amin'le izy ao an-damosiny faharosiny ele hoe telimaty stimady zany efa tany amin'ny voalohany raharaha mihitsy ny diran'ny mpandova zay tany nalaina tamin'izany fotoana zany raha alefako le tantaran'le ao Tanandrano zany le resaka stimady 22 zarany eny stimady amin'ny 30 hectare 30 hectare io tany io le stimady tamin'izany fotoana zany nalaina satria fanjakana izy tamin'izay dia nesorina le tompony le gasy zany fa hoe nilain'ny fanjakana le toerana iny stimady iny ny exploiten'ny telimata ty arina dia hoe anazy le 30 hectare fa sy ihany fa reo mpandovy reo tafaresaka tamin'ny ministra tamin'izany fotoana zany mahazaka clairement zay mbola velona amintsika miteny zao raha sy diso ny io no niteny tamin'le mpandova hoe takio ny tanareo fa tsy ilain'ny fanjakana tsony io asa io zany io le nakanan'le tany tamin'le ray aman-dreninareo taloha io efa tsy ilain'ny fanjakana tsony io dia zay taratasy zay netin'ilay mpandova taty arina niady hoany zany taniny zany fa satria rehefa taty arina natao privatisation dia ny telema nahazo ny privatisation stimady eo ihany fa le telema amin'le tenenkorareo ao an-damosiny telema asinain'ny riji iasinainina sy ny resaka tany miketrika tonga dio zay fananany telema io any ange le problème mampetraka androany dia resy ny telema dia mandresy avy eo resy dia mandresy raha pile tamin'ny tany fotsiny efa tsy latsaky ny telo angamba zay ny pile nataona ministra tamin'ny tany io efa ministra marina anao pile io ny antony no io telema lavatanana io androany hatram'izay moa zany fa tsy androany fotsiny le telema tsy le telema maorinasa anazy ny lavatanana fa le ao an-damosina teneniko anareo foana hoa le hoe misy asinainina aorinan'izany miala tsiny efa tena miakatra amin'ny feo ka sorena malahelo an'le mpiray-tandrazana aminahy fa maninona dia atao an'izany fa maninona atsika zany tsy hijoro hiary ny mpiray-tandrazana amintsika isorako any sombamboaka naivra olodinina mijoro izy ary tena nanenjana izy tao amin'ny commune raha tsy zany fa saika lasa koa le maire satria tongavany retsy amin'ny matanjakako mampiasa voly izy ko hoe ty aro anareo commune akady kely amin'izao fahasairana ny commune zao kosa moa ve milatsaka avy any 54 millions d'ariary aminao permis izy na misy prénotation raha tsy miasa saina amin'izany ianao fa ty le 54 millions d'ariary tampona amin'ny masonao tany mbola miady ary tsy vitan'izay fa mbola mandeha fanadiadina na nangalana voamierana fanadiadina ao anivon'ny anteny miera-pireneny zany antaninareo fa naivra olodinina ny filohany voamiera ny fananatany eo anivon'ny anteny miera-pirenena mandeha ao zany zany rehetra zany mitambatra fa miasakasaka ny telema andeha mefen'lisy satria zay fatany hoe misy mifandona aminazy eo raha tsy isika no mitsangana miaro ny gasy ohatra atsika dia ataon'ny olona tately afadrakotra ny fanana ahoana ny aditsika ny Îles Éparses ary amin'ny 4 kilomètre ary na ny tany malagasy mpiray tamin-drazana amintsika eto ambany maso eto ary tsy vitatsika miaro anazy tsy vitatsika miady anazy ny mpananoboatra nge tsy ny avy any ivelany any fa ato anatiny koa misy gasy manjanaka gasy vazaha manjanaka gasy karana manjanaka gasy raha tsy mitsanganytsika mijoro manoloana an'izany tsisy aro iza ny aro an'ireo mpiray tandrazana amintsika ireo lasa valala voatangy fotsiny ireo jereo tsara nge ny raha zavatra nitranga tetsy amin'ny alarobie ohatry zany any rehefa gasy akatony selena atao an'izao fa rehefa tonga reto matanjaky reto ohatra ny tsisy fanjakany eto mararo ny fonao tena mararo ny fonao ary zay ny ilana ny olom-boafidy za eto makahery ny sombamboaka naivra olodinina
marina fa samy manana ny antokony raha ny marina tsy tokony hifanampy mihitsy raha politika ny atao fa ity tsisy idiran'ny politika ty fa fitiavana tanindrazany ty pray belona sy mpiara-miaina aminao eto ny resahana oka kosa zay rangany tantely afa-drakotra aza rarotinareo ohatran'izany mba mandanova kenareo amin'iny partiana aizy ty any akaiky ny Jovena akaiky ny TV Plus any iny dia jereo ny tanin'ny Abdoul Rasoul amin'io ato ino midadasika be iny anazy io dia apetrao ny fanontany tamin'ny fomba hoany nandova firy loatra zareo nandovany an'izany fetiko tenena amintsika hoe misy mikimaky ao ary io idirany aminao tsikelikely eo pan reo tany midadasika reo lasa mpandova daholo ny karana androany reo le anarana tonontononiko reo satria maninona afaka manao mikimaky fa lava tanana malemy mifanjakana manoloana ny zareo zany ny tsy nitiavan'ireo président Marc Ravalomanana ny antony président Marc Ravalomanana tamin'ny tonga teo fitonana teo napopokany daholo reo dia tsy tiany zareo dia normal be le fiaraha-miasa tamin'ny filoha amin'izao fotoana izao tamin'izany fotoana zany a satria lava tanana tany zareo fa président Ravalomanana tsy sakany vita émission tadidiko tsara tamin'izay ny resaka tanin'ny Abdoul Rasoul io vita fandaharana tamin'ny teteza mita maneno ny telefonako secrétaire ny filohan'ny teteza mita Anne Rajoel aza miala ianao fa tadiavin'ny président voavy ny resaka Abdoul Rasoul la amin'io allô fidèle oui ianao hono izy ny resaka ny Abdoul Rasoul eno monsieur le président oka izy fa mba namatsika reny mba nanampy atsika zareo ihany zao no mireconnaître atsika nge satria zany manana le consulat io dia ampiasainy hoe zahay dia manaiky ny fisiny teteza mita asa grave be nge le izy zay zavatra zay zany le tiako tenenina hoe mampalahelo amin'ity tantara ty a tena tsika mihitsy ny tsy manana n'le hoe ampopirenena sy fitiavan-tanindrazana fa raha tena nanatsika zay ampopirenena sy fitiavan-tanindrazana zay dia miteny aminareo a fa avitra ty Madagasikara ty Madagasikara zany nilainy tsy dia tena za tsy miteny hoe tsy mila an'le mpiara-mobonantoka mila ny mpiara-mobonantoka tsika fa le ampopirenentsika le fitiavan-tanindrazana ao amintsika zay ny tena takina amintsika hoe aizavo zay zavatra zay ahoana ny afahantsika mi-exploiter an'izay satria raha tsy mijoro tsika amin'izay mahamanana an'izay ampopirenena fitiavan-tanindrazana zay dia tengenan'ny olona foana nge dia zany teneniko anareo zany rehefa nahazo an'le telefona dia nahazo zay hoe oka izy aza resany izy fa reo mba manampy atsika kopy anao zany hoe dikan'izay a tenenina moramora ianao hoe oka Abdoul Rasoul fa aza miresaka anazy satria manina lava tanana ka any amin'ny fandaharany ianao no miresaka azy a telefona any amin'le filoha any amin'le faratapony ny antsony etiky tenenina aminareo lava tanana reo fandaharanao amin'ny vivany ataoko amin'izany tamin'izany fotoana zany dia maneno ny telefona ny secrétaire ny filohan'ny teteza mita no miantso amin'ny ora io dia hoe aza miala ianao fa tadiavin'ny président rehefa nahazo an'ilay antso azy zany dia inona ny zavatra voaraiko tao anatin'le izy miantso le filohan'ny teteza mita fidèle ny resaka ny Abdoul Rasoul vienao teo enao président ny resaka azy a oka izy fa reo mba namatsika reo ihany a mba mireconnaître atsika tao anatiny ty resaka fitondrana teteza mita ty dia oka izy dikan'izay zany hoe ianao miresaka azy amin'ny zavatra tsisy idirany fitantanana raha-mpanjakana fa lay zavatra ataony eto amin'ny firenena ianao miresaka azy aty amin'ny fandarana izy tonga dia any amin'ny faratapony ny miantso reo lava tanana ka ary le fanjakana marefo malemy manoloana azy dikan'izay zany tonga dia hoe oka izy aza resadresahana ntsony izy zany avelao izy ianao zay daniny kibony eto amin'ny tany sy ny firenena ahoana ny afahanao ametraka fanovana eto amin'ity firenena ity
raha ianao matsapa misy zavatra tsy rariny misy zavatra tsy mety dia angina fotsiny ianao satria ve zay nge le olana eto amintsika zay le problème tsy hafahany ty firenena ty mandrosa araka le teneniko teo hoe misy zavatra tsy andrasantsika mpamatsy vola iraisam-pirenena akory fa vitatsika amin'ny alalan'ny ampom-pirenena sy ny fitiavan-tanindrazana raha ohatra ka mandray ny andraiky ny araky ny tokony izy ny administration eto amin'ny tany sy ny fanjakana fa marefo ny administration malemy ny administration dia mahavidy fanjakana ny olona matanjaka ohatra an'ireny voavidiny ny fanjakana dia zay mikimaky ataony mety daholo io tsika zao io tapaka ny jiro dia meta be mihitsy manonteny sary hoe matoa zany tapaka ny jiro dia efa hainy ao kopy ianao hoe eto ange samy kopy fa mody mitapy hoe misy ifandraisany zany androany ny jiramatsika ataovy ny resaka iza mamatsy gazoalina anazy iza ny manao inona ao ambadika an'izany iza nireo manana an'ireo groupe samihafa mampiodina an'izany marefo le fanjakana fa maninona le jiramatsika raha ampiasaina mahajirama anazy any fanjakana malagasy dia ny fanjakana malagasy manao ny mamelona an'izany amin'ny mampatanjaky ny fanjakana azy dia raha tsika miasa amin'ny mpiara-mombonanto ka atao inona fotsiny fananantsika n'ilay tosika avy any amin'ny banky iraisam-pirenena amin'ny fanatsarana ny famatsiana herinaratra eto amin'ny firenena raha mbola reo no manao mafana sy mangatsika ao anatin'ilay jirama za tsy tia tantara zavatra betsaka aminareo fa maro ny zavatra haiko mikasika ny jirama ka reo ny ao ambadika ary efa nisy fotoana resahako an'izany tamin'ny fandarana zay tserasera fa manao mikimaky maro reo amin'ny resaka jirama io amin'izy mpamatsy herinaratra ny jirama io edivany hatramin'ny sara ny vola homeny jirama ny jiramany mividy lafo fa mivarotra maty antoke zay ny jiramatsika androany olan'ny administration zany maninontsika manaiky an'izany mila manana paika zany ny mpitondra fanjakana ialana amin'izany fa raha mbola mavidy fanjakana ny olona dia marefotsika dia normal raha ohatra zany io zao ampifandraisiko amin'ny zava-misy androany mbola iverenako le tany an-tanandrano rehefa avy eo fa ampifandraisiko amin'le zavatra misy androany reo olona tonga avy any ivelan'ireo le nandeha le fiaramanidina farany teo io moa mabe resaka satria hoe mbola quarantaine nefa misy mandeha mamangy fianakaviana efa tonga mitsidika ny reniny sy ny ohatran'izao hoe vadiny mpanao baolina baria mandeha ty io fa tsy mifehy any amin'le toerana tokony mampie ato ianao ny sasany natao test dia hoe positif io mabe resaka fa ny tena grave dia ity koa nisy tamin'ireo nanao réservation na hôtely moramora fa tonga dia niterena hoe tsy maintsy makany amin'ny bisy any amin'ny Novotel mbola karany zany mbola misy bizina indray ao anatin'izany izy ao manahavantanana matanjaka izy ary tsika ihany ny feheziny ao anatin'le izy rehefa ohatra ka tsy mitsangana sy mijoro amagasy ianao dia zay le izy anjakazakany ianao raha samy alaina amin'ny mpisolo vava ny mpandova amin'ny rarasy timady sy ny mpandova ny tany an-tanan-drano ka samy mitondra tota taratasy manazava amina fahita lavitra dia hitatsika eo hoe forsinina nen'ilay telma ao anatin'le izy raha samy apetraka eo amin'ny mpisolo vava resany ny telma fa mampiditra ady hafa indray ny telma ary ny tena taky ny telma dia hoe le ampidirana ny anarany ao anatin'le titre mihitsy resaka expropriation ny problème anio fa efa nyteny le ministre tamin'izany fotoana ministre ny télécom tamin'izany fotoan'izany mazaka Clermont niteny mazava tamin'ny mpandova hoe edivo ny fanananareo nanao taratasy ministre io tamin'izany fotoan'izany fa satria tonga ny privatisation ao anatin'le privatisation tafiditra ry karany satria tsika gasy matory eny dia saforandreo gony tsika miroro privatisation izy ny tafiditra
dia maheno izy hoe misy 30 hectare io ohatry ranga mihitsy izy mihodina 3000 tours à la seconde ny lohany ahoana ny azahoantsika an'io fa raha samy apetraka ambolona tabatra hoe eto ny mpisolo vavan'ny telma dia ty mpisolo vavan'le mpandova dia alefaso ary ny fanazavana reo mivoaka ilany mihitsy ny telma ao anatin'io fa zay le teneniko hoe mahavidy fanjakana reo olona reo malemitsika na inona rafitra zany atao fanjakana zay tokony hiaro an'ilay gasy piraitan-drazana malemy manoloana zareo mahita mikimaky foana izy efa resy zao izy a mbola mahita indray izy atao tia dia mbola mahita indray izy zay foana zany ny ataony eto amintsika eto tena grave be ilay izy a fa milatsinainy mbola ivalapatra ndre mandeha amin'io fa le jiro moa teo tapatapaka ary tena hoe ao anatiny le tena mandeha tsara mihitsy le filininao zany tena mitondra hoe tapaka tampoka izy ditanao ihany hoe le idée zany lasa tapatapaka ao anatin'le izy fa iverenantsika eo milatsinainy ary efa asiana fahamelona alefanay aloha ny groupe amin'izay tsy tapahanareo indray jirama fa tena manahirana anao le izy mieritreritra zavatra ohatran'izany fa eto zany dia tena miteny le fanjakana hoe fanjakana mijorono fanjakana miaro ny gasy ohatranao problème antsika mpitondra fanjakana ty koa zay mba mahitahita kely dia manao double nationalité oy hitsy raha tsy dia mifandray tendro am'ireo dia normal tsika raha ohatra ka hampanaoviny zay foana kely hoe problème mety fa averiko foana ho a hoe taizana olombelona an'ireo reo tsy nanan-karena tany Mozambika tsy nanan-karena tany Afrika Atsimo tsy nanan-karena tany Tanzania tsy nanan-karena tany Algérie fa teto reo ny antsika teto ihany ny exploité devendrana daholo ve tsika gasy io tsy mba mahay mitady vola koa zany tsika gasy io no anjakazakandreo ohatran'izao dia efa hitsahany hatrany amin'ny tena fotikatoka mihitsy tsika dia mbola mangina ihany zay zavatra zay le tiako apetraka zany amin'ny toetsaintsika malagasy hoe karanga zay fa alohan'ny gasy koa mba hitsangana ianao mieritreritra an'le privatisation jereo ke privatisation io hoe miresaka asinainina telma iziny eo Sovena iziny eo fa dia tsy manisy gasy afaka niady ve beny mbola iziny eo io rehetrarehetra eto amintsika matanjaka io zareo aby ny ao anatin'io fa aiza zany le gasy aiza tsika gasy vereverendreo zany tsika manaiky tsika amin'izany inona mahatonga zany ny administration mahatonga an'izany malemy le fanjakana matody misy zavatra ohatran'izany fa raha matanjaka amin'ny fanjakana mba misy gasy misonitra rangaha misy gasy manakatao any atsika ny gasy manomboka manakatao tapahatsika ny tendany rehefa gasy koa tsika ny afaka dia manapaka tendana gasy samby gasy ihany ny ataontsika eto fa maninona okizay apetrako amintsika gasy mihitsy zany hoe okizay jereo ny piraitan-drazana aminao rehefa misy gasy tafakatra dia allo izy tafakatra dia tafakatra zany le gasy dia mampiakara koa gasy ray hafa dia mampiakara koa gasy ray hafa fa rehefa misy gasy marobe eo tsisy afaka atao ninina eo matanjaka tsika fa tsy olona tena tsy manana an'le fo mitepa maraha malagasy anazy no hiteny amin'ny anaran'ny Madagasikara marary rangano foko meno an'izany ary tena manao maizina sy ny mazava eto amin'ity tanànantsika ity miala tsiny fa tena niakatra amin'ny feoko androany satria nanomboka tamin'ny alatsinainy tamin'ny alahadin'ny paka nefa nanao publication ny zavatra io fa mbola niezaka ihany nanindry fo hoe ataovy ny ara-dalàna jereo foana aloha zay any resao za mibentana mitaraina zany le fianakaviana mpandova mafy mahazo anay député misy député ao amin'ny misy anareo ao afaka mitsangany ionfo lohany voamiera fananantany aloha fa ao atsoko izy natsoko député Raolodina honorable azafady misy zavatra ohatran'izao mitranga ao amin'ny ananao okera laha ho so jereko zany
tena nitsangana izy niaraka tamin'ireo mpandovy reo izy dia maninona androany avy amin'ny alalana 54 millions d'ariary ve dia anary fanatsika tany 30 hectara miala tsiny kosa e miala tsiny fa tsy mety zany ka latsinaintsika mbola miverina miresaka an'io hoentiko amin'izay indray le izy ny tena marina angamba ary ny tena tsara asaitsika eto mihitsy mpisolo vavan'le mpandova hitondra fanazavana mikasika an'io dia raha sa koa mpisolo vavan'ny Telma asaitsika koa fa aza miafina ambadiky ny Telma ranga amin'ny resaka fakana tany ny gasy pare-tandraza maro problème amin'ny Ocean Trade io amin'ny tany ao ambadika io efa nanao vaovao an'izany fa tena hitany hoe marefo zany izy amin'io mbola miavinavina dia asa izy indray zao gasy ampiasainy koa hiaro anazy le dia mitsangana ny gasy hiaro anazy fa hoasay koa ny ray amin'ireo mpisolo vavan'le mpandova hiakatra eto latsinainy iresantsika an'io amin'izay dossier nentsika eto hoe tieto izy nyresy tany amin'ny cassation resy ty ary eo amin'le fampiarana an'le arrêt 106 eo tsika zany mipetraka le problème za tena miteny aminareo fa vao nanomboka io problème io nefa niresaka nyty resaka tany eo Tanandrano ty nisy fotoana io efa nidiran'ny Prime Ministre Cool Roger niasa ny DLC tamin'izany fotoana zany efa niona tamin'le DLC tamin'izany fotoana zany satria bandy mahafinaritra ny DLC tao primature tamin'izany efa io resaka io ny resaka tamin'izany mikasika an'io mikimaky ny Telma io ady hevitra be mihitsy mikasika an'le izy za zany tena mametraka mihitsy hoe tena mametraka ny tanjany ao anatin'izay izy lavatanana zay le arrêt 116 azafady fa 106 arrêt 116 le misy difficulté d'exécution io dia manao an'le mikimakiny le Telma hatramin'izany mampiasa hatramina Prime Ministre lehibe ny gouvernement Prime Ministre Cool Roger tamin'izany nampitenen'ireo hiaro anazy ao anatin'le izy zay le teneniko hoe marefo le administration dia hampanaoviny mihitsy fa latsinaintsika miresaka an'io atsoitsika mpisolo vava dia eto izy manazava hoe zao avy zao mikasika an'le arrêt ty le difficulté d'exécution zao mahatonga an'ty ty Telma ty société commerciale ty zao ny mikasika ahoana mo resaka expropriation aiza le an'le stimade tamin'izany fotoana zany le taratasiny ministre mazaka rehetra asaitsika hoentiny eto le dossier io hoe tsy mba pejy kelikely tsony resaka ady amin'ny Telma io tena marina moa ady amin'ny Asinainina fa tsy ady amin'ny Telma fa miafina ambadiky zay dia ohatrany hoe le orinasa-panjakana zany nientiny miady amin'le olona ry fa izy ny ao ambadiky le izy makasitraka anareo nanaraka an'izay fanazavana letiko zay latsainy ao mbola iverina amin'io miaraka amin'ny avokatsika atao anatin'ny fandarana miara-manonja ary apetrako ary tsindriko foana fa ny zavatra zay arovantsika ao anatin'izay dia hoe miaro ny gasy piray-tanindrazantsika miaro ny zoan'le majinikitsika zay ihany ary misy fotoana mitsangantsika satria zay le ampopirenena sy fitiavan-tanindrazana miaro an'ireo piray-tanindrazana amintsika ireo fa tsy normal ty Madagasikara misy olona mahay miary eto mandrara misy olona nianatra firy eto dia ambakambakaina amin'ny zavatra ohatran'izany andeha hanaovanao letrezana amina zavatra ohatran'izany tena mialatsiny fa tena tsy zaka mihitsy le izy matoa tena hoe mipoaka ohatran'izay mihitsy androany fa tena grave be efa ao amin'ny Antsoatarby eo ny zokibe Andrejato manohy ny fandaratsika amin'ity maraina ity faly miarabanao zokibe ary menanao avy hatrany ny
antenne anoizanao ny fandarantsika amin'izao maraina zao. Manantitra ny arahaba ny lalàna no tena vososy amin'ny fomba fitantanam-baovao eto Madagasikara, ary manamafy izany ny voalazan'ny honorable député Fidèle Razarapiela teo. Ny zavatra tsy maintsy terentsika dia tokony hoe mianga amin'ny lalam-panorenana hatrany ny fomba fanaovana ny resaka politika eto Madagasikara, ary mila tsaraina amin'izany lalam-panorenana izany ny fomba fiasan'ny fanjakana indrindra. Ny mpanohitra moa fantatsika fa kely ery, ary ny eran'ny mpanohitra dia eo am-pelatanan'ny fanjakana amin'ny ankapobeny, satria izy no mamolavola ny tetikady miainga amin'ny lalàna ahafahana mamoritra ny fanoherana amin'ny ankapobeny, ohatra fotsiny ny tsy famoahana ny lalàna mifehy ny antoko mpanohitra sy ny pitsopisony rehetra manodidina izany lafiny izany. Rehefa mijery ny lalàna mifehy ny fiainan'ny firenena isika atao anatin'ny tapabolana indroa taona izao, dia tsara no mitodika amin'ny lalam-panorenana, ary io hazavaintsika amin'ny tsiporiany ny atao hoe lalam-panorenana manoloana io fahefana be mivosa heverin'ny président république fa tena azy irery ny fandidiana sy ny fanapahana eto Madagasikara. Raha ny artikla faha 120 ao amin'ny lalam-panorenana izay mamaritra ity fahefana eo am-pelatanan'ny président république ity dia mivaky tahaka izao: raha tandrondondoza ny androm-panjakanan'ny republika, ny fahaleovan-tena-pirenena, ny firaisam-pirenena na ny maha-iraika hanoloinana ny tanindrazana ka voatohitohina ny zotry ny asan'ireo fahefam-panjakana, dia azon'ny filohan'ny republika tao ny manambara-pahibay maso ny fisian'ny toe-javatra mampitaokotaka amin'ny faritra sasany na eo amin'ny firenena manontolo. Izany hoe ny atao hoe toe-javatra mampitaokotaka dia ny fotoam-pahamaizana na ny état d'urgence, ny fahalatsahan'ny firenena ankaterena, ny état de nécessité, ary ny fampiarana ny lalàna miaramila na ny loi martiale. Eo amin'ny fiankevitry ny minisitra no andraisan'ny filohan'ny republika ny fanapahana amin'izany rehefa naka ny hevitry ny filohan'ny antenimieram-pirenena, ny filohan'ny antenimieran-olona, ny filohan'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana izy. Eto izany no tsy maintsy jerena tsara, satria ny filohan'ny republika sy ny fanjakana amin'izao fotoana izao dia manao hitsin-dalana, izany hoe tsy mandray amin'ny ankapobeny an'ity lalam-panorenana ity fa tsindratsindrano ity lalam-panorenana ity, ary dia misy lalàna izay raisiny dia efa anaovantsika angoteny reto hoe nifoazana tamin'ny maty ny 91. Raha ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana tao anatin'izay tapabolana indroa taona izay dia tsy nisy. Izany hoe iza zany no filohan'ny antenimieran-ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana nakany ny président république hevitra, ary ny fepetra mikasika an'izany izay mbola ambarantsika eo rehefa avy eo dia tsy maintsy misy constatation ao anatin'ny conseil des ministres mikasika ny fianianana nataon'ireo mpikambana ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana sy ny fifidianana ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Misy an'izay décret prise en conseil des ministres zay hoe pour constatation, tsy nisy, ary amin'ny alalan'ny fahefana iny no nahafahan'ny président république nandeha namoaka ny état d'urgence raha ohatra ka incomplète ny osaturan'ny olona tokony hakakevitra araky ny voalazana ny lalàna fototra ny constitution. Ny toy ihany ny article 75 ny fanambarana pahabe maso ny fisian'ny toe-javatra mampitaokotaka dia manome fahefana manokana ny filohan'ny republika ka lalàna fijoro ao organika no mamaritra ny fahefany sy ny faharetany sy ny fahaelana.
raha vao nambaram-pahabe maso fa misy ny toe-javatra mampiotakotaka dia azo ny filohan'ny repoblika atao no manao lalàna amin'ny alalan'ny tsy volana, manao lalàna amin'ny teny frantsay moa izany de domaine de la loi, fa tsy hoe domaine de la loi organique. Mazava zany lalàna tsotra ty hoe manao lalàna ty de toy izany hoe amin'ny alalan'ny volana. Dikan'izay zany lafafa be zany ny zavatra ataon'ny président repoblika manoloana izany raharaha rehetra zany satria lalàna tsotra marina fa mety atao hoe loi spéciale ny 91/011 iny fa loi ihany ny anarany, lalàna tsotra ihany ny anarany, ary ny lalàna ny fitantanam-bola no lalàna hoe loi de finance no tsy maintsy ampidirana any amin'ny assemblée nationale ny fampidirana azy voalohany satria araky ny voafaritra ato anatin'ny constitution ty de mitovy laharana amin'ny loi organique ny loi de finance. Noho izany tsy tokony afangaro mihitsy zany ny raharaha amin'izay lafindretretra izay. Iny ary moa amin'ny fanapahana nataon'ny ACC teo aloha zany de milaza hoe azo atao tsy mampiditra ny lalàna ny fitantanam-bola amin'ny ratification any amin'ny assemblée nationale. Zavatra mahavariny zany nefa tsy falefan'ny président république ny manao loi organique. Ny lalàna tsotra no azon'ny président république atao. Dia mbola mitoy zany ny famakinan'ny 120 ao anatin'ity constitution ty ny didy mampitsipika noraisy ny filohan'ny république ankoatr'ireo toe-javatra voalaza ny 174 zany hoe ny lalàna izay raisin'ny président république amin'ny didy volana zany de tsy hoe izy rery ny manapaka azy, marina fa ny acte no raisin'ny président république. Fa misy fepetrapetraka ny lalàna mikasika an'ireo pitsopitsony samihafa voalaza ny lalam-panorenana ka tsy ahafahany manoatra fa tsy maintsy contresigné par le premier ministre et le cas échéant par les ministres concernés. De voatiko tsirairay eo zany mba ahafahantsika mahafantatra hoe hatraiza marina ny fanarahana ny lalàna ataon'ity fanjakana ity zany ary mahatonga ny fanoherana sarotiny loatra eo amin'ny fomba fampiarana ny raha tahaka izao satria tena manahirana ny mifampiresaka amin'reto tontolo reto satria tsy hainy mihitsy na hodiny fanina za mino fa tsy hainy ny mamaky an'ity lalàna ity de manjary tailanina be ny fomba fizotry ny rahapirenena amin'ny ankapobeny. De efa raisitsika zany ny 120 voalaza eo zany de ny hoe ny zavatra tsy azon'ny président république ho tipisita zany de ny article 54 izay mikasika indrindra ny famendrenan'ny premier ministre. Zany hoe tsy afaka manala ny premier ministre mihitsy zany ny président république raha vao miditra ao anatina situation d'exception satria tsy maintsy contresigné ny premier ministre ny fomba rehetra mikasika ny gouvernement. Tahak'izany ihany koa ny article 58 alinéa 1-2 zany mikasika ny fanomezana famontsoran-keloka sy ny voninahim-pirenena eto Madagasikara. Tahak'izany ihany koa zany ny article 59 mikasika ny promulgation des lois de misy pitsopitso ny fanaovana ny promulgation des lois io araka ny voalaza ny article 59 de tsy azon'ny président république ielany zany fa tsy maintsy ajainy zany. Zany hoe tsy pouvoir personnel zany ny atao hoe situation d'exception. Tahak'izany ihany koa ny article 81 mikasika ny osaturan'ny sénat. Zany hoe ao anatin'ny firafitry ny sénat io de tsy ny président république rery ny manao azy fa misy fombafomba tokony tsy maintsy arahan'ny président république. Ny dissolution ny assemblée nationale zany article 60 de tahak'izany ihany koa ny tsy maintsy anarahan'ny président république azy. Ny fomba fifandraisan'ny président république amin'ireo parlement reo zany araky ny article 94 de mbola vovofetra fa tsy azon'ny président république idirana zany. Ny article 100 zany amin'ny resaka question de confiance ataon'ny premier ministre zany de mbola tsy azon'ny président république idirana zany. Ny momba n'ireo membre ny ACC voalazako teo aloha zany araky ny article 114 de fantatritsika fa tsy maintsy misy constatation par décret ataon'ny président république mikasika ny fianianana sy mikasika ny mahalany ny président ny ACC zay vao mitombona ho
institution io ACC io misy an'izany ve mba hitatsika nandalo teo mba maso fe zany constatation par décret nataon'ny président de république zany farafaratsiny mba misy hoe constatation na tsy fahafahana nandany ny président ny ACC noho ny antony zao misy an'izany ve nefa moa zany mivoaka ny situation d'exception ary iainantsika zany situation d'exception zany zany hoe tsy manara-dalàna zany ny zavatra misy iainan'ny firenena amin'izao fotoana izao dia mijanona fotsiny amin'izao tsika menakavy manoloana ny zava-misy eto amin'ny fiainan'ny firenena. Tsy zany ihany zany no zavatra misy amin'ny tokony anazavana itony lalàna itony fa mikasika indrindra ny atao hoe légifération par voie d'ordonnance izay ataon'ny président de république. Tsika moa teto miresaka foana mikasika ny atao hoe plateau continental sud na ilay faritra masina andaran'ny Madagasikara manomboka eo Kapina Tsiombe mandrapatonga any amin'ny pôly sud zany amin'ny faritra masin'ny Madagasikara izay nifaritan'ny firenena mitsambana dia fantatritsika fa izany ny voalazan'ity lalàn'ity hoe intégrité du territoire national. Tsy azon'ny président de république atao zany ny manome satria miresaka anitsika dia iny fa miresaka tamin'ny mpanao gazety ilay directeur général par intérim noministre mikasika ny plateau continental sud dia eny tamin'ity herinandro ity fa nomena ny sinoa ny fanaovana an'le levée sismique any amin'io le plateau continental sud io anaovana azafady monsieur le président fa tsy ao anatin'ny andraikitra ao zany aty zakana ordonnance zany fa intégrité du territoire zany hoe ny maharaitsy vakana nina zany lafin'izany farafaratsiny mba mandalo organique araka voalazan'ny lalàna zany hoe mandalo any amin'ny assemblée nationale ny fomba manatanteraka an'izany efa moa dia ataon'ny président république amin'izao zany ny fanomezana ny plateau continental sud ity ho an'ny sinoa zany levée topographique amin'io na levée sismique mitovy moa zany raha tia tanety izy dia hoe levée topographique fa any an-dranomasina izy dia le levée sismique zany ny tokony atao dia fantatritsika fa sambo vitsivitsy eto ambonin'ny tany sambo bateau spécialisé zany no afaka manao an'izany levée sismique zany tsy miresaka amin'ny sinoa zany fa levée sismique zany dia manodidididiny eo amin'ny 10 millions de dollars eo no fomba ofan'io na hoe ny karaman'io prestation an'io sambo manao an'izany levée sismique zany dia tsy manana an'izany moa zany ny firenena malagasy fa tsy maintsy ny sinoa manao azy ary fantatrika ny fiarahamiasa amin'ny sinoa ny expérience vécue tamin'ny nanamboarana ny lalam-pirenena faharoa 12 taona vao vita ny lalana Moramanga parapotonga amin'ny Tomasina fantatrika ny zany tsy manome tsinony sinoa fitsika ny vendana eo amin'ny fomba fanatanterahana ny raharaha zany dia anjaratsika no mijery miaro ny firenena dia manatitra fiarabanantsika rehetra manaraka ny fandarana miara-manonja ity somary manahirakirana ny fifandraisantsika androany satria tapaka teny ampandehanana ihany koa ny antso taribizana ataon'ny namana Zokobendrenjato ao anatin'le tena makatsiro ntsika no tapaka le izy dia toisintsika indray amin'ny fotoana manaraka satria fa sarotsarotra ny fifandraisana mitoy eo anatin'izay resaka zay moa zany ny kopakopatanana zay atao atsika rehetra zay manaraka an'izao fandarana zao marobe ianareo tena marobe ihany koa ny message voarainay satria ao anatin'le zavatra marary atsika ny zavatra resahana androany ao anatin'le zavatra nandrasantsika ny zavatra resahantsika androany ary mety tsy ho tapitra tsy ho ampy fotoanantsika androany fa mety ho tapitra dia mbola mangeta etitsika amin'izay fa mbola toizintsika io amin'ny herinandro ao anatin'ny resaka zay resahantsika teo moa zany ty fanjagazakana sy ny fanaovana tsinitsinina ary ny tsy fitenenantsika malagasy eto moa zany tsindriko manokana hoe ny olona avaram-pianarana dia mangina amin'izao fotoana zao
anika ny olona manao business na manao bizina sy ny olona tsy nandia fianarana no tena mahazo vahana amin'izao fotoana izao. Ny manao business moa zany efa resantsika teo hoe satria manaiky ny fitondram-panjakana, manaiky ny administration, eto zany dia te hiresaka mihitsy hoe solivava avoka no asako tao loha rehetrarehetra teo, fa noho nanao asana solombavam-bahoaka dia tsy afaka manao asana avoka, kanefa kosa mbola afaka manome conseil na tolo-kevitra, mbola afaka manao consultation zay olona malimila zany zavatra fahaizana na toromarika zay tokony ho ataony amin'ny zavatra mitranga. Hatramin'ny fotoana na solombavam-bahoaka na ny tenako dia marobe ianareo no manontany hoe fa ahoana ny tokony ho ataonay, makaizy zay fa ny taninay ary dia lasa ny olona ohatr' izao, fa amin'ny ankapobeny dia ady tany edina amin'ny olona manam-bola ary voalaza ao anatin'izay foana le nitenen'ny député fidèle teo hoe miady amin'ny karana, fanotofana tany, fangalana tany tsy moramora hoe tany anjatony mètre carré, hoe 100 mètre carré na 200 mètre carré na 1000 mètre carré, fa tena hoe amina hektara foana ary tena setrasetra no azo amin'izay fangalana tany zay. Araka teneniko teo tamin'ny fotoanandro mbola mpisolovava ny tenako no efa nandeha io resaka tanandrano ady lazaina fa tellement miady amin'ny mpandova zay tompon'ny tany zay lazaina fa ny tellement io hatramintsika miteny zao tsy mety vita io, fa namandresy foana raha reo olona ireo dia misy didy tampotampoka na fanatsarana ny didy zay mivoaka tampoka zay ataony lazaina fa tellement moa zany fa le miafina ao ambadiky ny tellement moa zany dia mazava tsara le izy hoe irodriny ao ambadiky io zay efa fantatritsika eo marobe ny fananana zay azo teto Madagasikara, fa ny complicité zay piraitsombakombatra amin'izay dia fantatritsika hoe tsisy afa-tsy malagasy, isika malagasy, ny mpitondra malagasy, ny ao anatin'ny fitondram-panjakana, ny ao anatin'ny fitsarana, io tsy vao androany io resana io, fa efa amatonany be io, amatonany maro io, fa dia misy procédure maro be zay mandeha, misy hatramin'ny fanagadrana olona mihitsy ao anatin'io raharaha io, fa ny mampalahelo ao anatin'izay dia tsika malagasy sa malagasy mifamodika. Araka teneniko tao tsy vao androany ny raharaha no mandeha ary eo anatrehan'ny fitsarana, eo anatrehan'ny administration satria miakatra miakamidina io dossier io, mandeha any amin'ny première instance dia miakatra eo amin'ny fitsarana ambony amin'ny cour d'appel dia miakatra any amin'ny cassation dia misy indray misy dossier tampoka indray dia misy fitoriana olona dia migadra ihany koa hatramintsika miteny zao. Rehefa mandeha io dossier io dia misy pression zay manjoany mpitsara foana à tous les niveaux, na aty amin'ny première instance io na any amin'ny cour d'appel io na any amin'ny cassation io, misy pression foana ary io tsy voatery hoe pression avy ao amin'ny ministère fitsarana fa avy aty amin'ny mpitondra fanjakana mihitsy, avy aty amin'ny gouvernement, avy any amin'ny présidence, manao tsindry arika matahotra le mpitsara zay lazaina fa manana ny fahaleovantenany indrindra moa zany mpitsara rehefa mpamoaka didy dia tokony manana an'izany fahaleovantenany zany amin'ny fandraisana ny fanapa-kevitra, fa misy tsindry avany vao miteny avany hoe aza omena liberté provisoire rakotina arabe, fa misy appel, misy antso santaroby vao azo zao dia zao, misy baiko midina avany zay mahazo andreto mpitsara reto amin'ny alalan'ireo lehibe andreo. Ny tiana tenenina ao anatin'izay zany dia ny malagasy tsy misy mifampiaro, fa rehefa vahiny dia arovany, ary io le tombontsoakely androany azo, le tombontsoakely tsy mahavelona anao ary tsy mahasoan'ny taranaka ny zavatra tena hoe mizoe ao anatin'io. Io raha resaka tany io fantatritsika ny resaka problème olana akoatra ny ery amin'ny tanan-drano, ery amin'ny akaiky ny polyclinique ange io fantatritsika zany, fa ny fahafantarana aloha hatramin'izao aloha le polyclinique tsy nakana raha indikana raha tamin'le tany malagasy, fa ny fefy zay atao misy tranon'olona mipetraka ao anatiny efa ao anatin'io tany io, ny fefena ao anatin'le toerana lazaina fa tanin'ny tellement miororo isanandro ny olona rehetra eny, tsy ny tompon'ny tany tsony fa nisy koa ny vidy
fa raha eo mpandova indrindrandrindra satria miatra manaina le izy mahatsiaro tsisy mpiaro araka ny tenentsika teo hoe isaorana daholo rehefa malagasy mahay mifampiaro ary teneniko eto ia hoe misy défaillance koa ny intellectuel amin'izao fotoana zao ny olona nandia fianarana rehetra tsisy miteny sanatria ny vava ohatrany hoe miraitsykombakomba amin'ny zavatra tsy mety ve ianareo zay eto miteny hoe mila mitsangana daholo mila miteny daholo zay olona rehetrarehetra ka nandia fianarana ny olona tsy nandia fianarana rehefa tsy fidinoana azy fa lasa mazovana ny olona misetrasetra ny olona rehetra zay mahafantatra fa ny fananana eto amin'ity firenena ty maro be ary mavelona malagasy na ny arena kibony tany zany na arena anaty ranodranomasina zany na arena inona zany ambonin'ny tany arembe tsy hitanono fa tsika dia mahantra ohatra zao satria ory avamanana ono za tsy dia mino an'izany loatra nisy fotoana fa tsika malagasy a raha sanatria ny vava raha ohatra ka samy miasa ihany amin'ny olona samy gasy miasa amin'ny gasy ianao indraindray ianao maniratsira an'le gasy lehibe ianao fa raha vo hoe karana na vahiny dia miforotra ohatra n'inona le gasy nefa ny karama indraindray tsy zarizary fa nalikana ohatra n'ireny reny fa dia leo miaritra satria hoe miasa amin'ny karana mety efa misy ihany ny olona tonga saina ny ananonanany ary averintsika eto tsy resaka hoe fankalana na anao incitation à la haine tsika amin'ireo olona karazan'olona reo araka ny tenentsika teto tena misy olona génération dégénération petraka teto Madagasikara ary tena hoe s'adapter ny ainany malagasy ary ny ary teto ny anatra teto dia tena fangaro tamin'ny malagasy manana toe-tsainy malagasy fa le miavy tsy feno tsy nianatra tsy nitakosina tamin'ny malagasy fa nalefa nianatra nanandena nasaina nitady vola kely aloha nisy zao mantsy nitatoato a teo anatin'ny fotoana elaela zay raha tsaroantsika fa lasa mampiana-janaka ny ivelany ihany reo karana zay milaza fa tompony ty Madagasikara ty satria efa mieritreritra efa manana calcul be mihitsy izy ka ho tompony sanatria ny vava tompony mangatakatyntsika malagasy ary apatsahivoka eto androany fa matoa ireo olona reo mieritreritra fa intouchable matoa ireo olona rehetrarehetra mieritreritra fa tsisy mahazo mikitika mihitsy satria misy olona miprotege ao anatin'ny fitondrana mifanesesy fa nalaza be kosa nanomboka tamin'ny fotoana nanonganam-panjakana zany ny malagasy tsy manana culture manonga-panjakana zany averiko eto ny malagasy tsy manana culture anonga-panjakana zany fa ireo no ambadika zany fanonganam-panjakana zany ary redevable amin'ireo fitondram-panjakana nomboka tamin'ny sivy sy roa arivo hatramintsika amin'ny teny zao ary zay mahatonga anazy miprotege mamela anazy ianao an'izao rehetrarehetra zao efa manitsakitsaka amin'ny malagasy ny etapindohany dia mbola arovana ihany somary mahavariana teo tsika ao anatin'le tena resaka mafana be ny député fidèle no tapaka ny jiro coïncidence ave le zavatra mitranga fantatritsika fa maro be ny fitaovana zay ho fanojirama amin'ireo karanareo amin'ireo vahiny reo za dia miteny hoe vahiny satria be dia be amin'ireo tsy malagasy tsy manana nationalité gasy fa nationalité française ireo zany le arovana ihany keo satria hoe manana ny intérêt-ny eto ny frantsay fa ireo zany ny sadasada eo ry zareo dia misy coïncidence ave tapaka ihany keo ny connexion tellement ihany keo zany rehefa mikitikitika ny intérêt ary capable mihitsy nyreo olona reo nge hoe hatramin'ny aina mihitsy misy olona tena hoe menacena tenenina manao rupture na contrat satria hoe manana contrat amin'ny resaka fibre optique ohatra na manana contrat amin'ny telma raha vao mihetsiketsika ianao na manotohina ny intérêt na manakina na manotondra critique sisisa dia iny proof tenen'ny député fidèle teo hoe hatramin'ny filohan'ny tetezamita tamin'izany hatramin'izao raha moa mbola misy manao intervention tsy mijanona mihitsy hatramin'izao miraitsy kombakomba ary eto ivoaka ihany mantsy mitiraraha ty resaka jirama inona no mahatonga ny jirama ohatran'io subvention tamin'ny zay premier mandat anay zay tena nampivaraontsana anay tao anatin'ny loi de finance 1000 milliards d'ariary ny subvention omeny fanjakana hoana tokana ho any jirama ny jirama nefa tsy mety tafarina
ny mpiasany jirama ny teknisiana ny ingénieur sy ny olona manam-pahaizana rehetra ao jirama efa nanao proposition hoe ity ny proposition ahafahana manavitra ny jirama io ahafahana miala amin'reto trosa be dia be sy zava-fitaovana hofaina amin'ireo olona izay mahazo tombontsoa manokana ary mamodika ny jirama ary mitsetsitra amin'ny volam-bahoaka satria isika rehetra izay mandoha ny facture ny jirama no mandoha an'ireo vola reo ho tombontsoan'ireo olona vitsy reo la azo ataontsika hoe vitsy kanefa rehefa ao anatin'ny orinasa jirama kosa le izy marobe ry zareo ao majoritaire mahafantatra izany zay ary tsy magaga raha ohatra ka taitra ny banque mondiale na ny FMI nametraka n'ireny fepetra rehetra reny hoe tsy mahazo mame subvention sy ny jirama tsony satria le subvention azo tsy anarenana ny jirama fa amelomana ny zala dia izy no vomafy ao anatin'izay ny mpiasa ny jirama be dia be nge ny olona tsy manana asa raha makany nosobe na makany amin'ny toerana ivelan'ny Tananarivo zany be dia be nge ny olona sous employé tsy manao ny asany tsony fa eto Tananarivo hitantsika tsara ireo fitaovana rehetrarehetra reo aniza daholo reo hofaina amin'iza daholo ireo fitaovana reo ahafahantsika manao investissement vaovao amin'ny fitaovana vaovao ary tsaratsara kokoa ny qualité de service ary afaka misitraka an'izany vahoaka malagasy fa natao hoe tsy mendrika an'izany tsika zay le tenena foana hoe arovana mafy reo satria redevable tamin'ireo ireo no namatsy ny fanonganam-panjakana ireo no mbola manana trosa amin'ilay fitondram-panjakana hatramintsika amin'ny teny izao ka ninona tenenin'ireo dia ekena daholo satria izay le izy dia tsika tompony mangatakatany mbola resantsika satria rehefa ho azontsika soma tsara teny hoe mazava tsara zany le resaka hoe tany lasany zany lasa mbola lasany rajabali ihany koa lasa rehefa misoratra amin'ny anarany ny tany laniera ny tanimbary ngeza be goavana be io fa tsika raha mahita ho anareo zay tonga eto Tananarivo sy tsika eto amponina Tananarivo faritra rehetra zay nisy onaona dia voatototra daholo tamin'ny fomba tsy ara-drariny ary lasa ny karana daholo ny karana dia lasa miinvestir amin'ny resaka immobilier amin'ny resaka fanana amin'ny resaka tany sy fanamboarana trano jereo daholo manodidina tsika eto na ato ampovoan-tanàna ary ao boribory-tany enina misy daholo zany fa satria misy miprotéger reo kanefa ny zavatra misy dia zao ry zareo zay no mahavoantsika malagasy foana moa tenenina zany hoe zareo samy zareo fanavitra ary mifampiaro fanavitra fanampy fa tsika malagasy indray misy le gasy misolelaka mandeha mamodika ny gasy any amin'ireo zay le fomba fiainantsika eto fa mila tonga saina daholo tsika manomboka zao fa tsy mety toizina intsony zao tsy mety rehare daholo reo manana dossier ao amin'ny fitsarana reo fa hoe ao am-posinay ny fitsarana ao am-posinay ny mpitsara ao am-posinay ny zao ao am-posinay zao rehetrarehetra zao mba hampisehoy hoe tena tsy ao am-posin'ireo tsony mba hampisehoy eto tsy resaka ministra ny fitsarana na minao amin'iza fa tena fitsarana manontolo ny mpitsara tena hoe je m'adresse au juge au magistrat satria mpitsara ny ministra mandalo daholo fa le pratika mitohy foana fa pression avy any mpitondra fanjakana misy foana ary misy mahazo tombontsoa tsy mieritreritra lavitra mihitsiny fa raha pitso rafaka pitso angentsika ohatra ny any anosy be malagasy tena hoe lasa farahidiny ihany satria lasa ny vahiny daholo ny tany lasa ny vahiny ary tsika rehefa ohatra ka mandeha any amin'izany nosy be zany le asa ataon'ny malagasy ange lasa mivarotra mosakiky sisa ny akabetsahany lasa mivarobarotra kely ery fa le zavatra tena resaka mikasika ny fizahatany dia eritrereto fa lasa ny olona lasa ny vahiny fa tsika rehefa tsy mahay mifanavitra ihany koa tsika rehetra dia tadidio tsara tsy hiova mihitsy za zao zavatra zao araky ny tenenina teo hoe taiza moa ireo olona reo nahazo fananana be toy io fananana teto Madagasikara daholo ingereo vola teto Madagasikara daholo ingereo ary nisy fandraisana foana io hatramin'izay fa tsy nisy hoe androany izy tonga dia nanan-karena tampoka ohatra zao fa ny sokomiada natao dia tsisy ny eritreritra mihitsy hoe efa zava-doza ngeka izy ty fa rehefa tena voahitsakitsaka tapony loha dia mitsangana amin'izay ary zay ny antom-pisiny ity miara-manonja ity rehefa aveo tsika mbola hijery ny le oronan-tsary zay nandeha tamin'ny herin'ny androany fa androany amin'ny toy satria
mitoy resaka akoatran'izay resaka mandreraka zay hoy aho hoe mila fahatongava-tsainantsika rehetra ity zavatra ity ary mila mifametanana io zany tsy raha ny tokony ho izy tokony tsisy resaka mihitsy ny hoe loko politika ity fa fanavotana amin'ny Madagasikara ity ho an'ny fireneny ity ho an'ny taranaka faramandimby ity tsisy resaka mihitsy hoe andeha hanao OPK sanatriny vava tamin'ny efa fotoan'andro tamin'ny andro taloha zany matahotra vadiranovana mihitsy raha vao zavatra mitranga fa tamin'ireny fotoana reny ake tadidio tsara nisy an'ireny dia mba mipiripirina ihany reny olona reny ary kadaveriko eto nisy tena karana teto ny s'adapte ary tena manana toe-tsainy gasy izy amin'nisy tamin'ny session extraordinaire tamin'ny volana février iny nanao ny code de nationalité ho an'ny apatride ho an'ireo olona zay tsy manana ny nationalité dia resahana tao anatin'izay mihitsiny ireo karana zay efa mipetraka génération firy teto zay tsy manana ny zom-pirenena malagasy anisany eritreretiny hoe hisitraka an'izany fa ny tena tahotra ny rehetra dia hoe tsy manana ny nationalité malagasy ary ireo efa mietraketraka toy izao efa lasany daholo no fananany malagasy maika efa omena n'izany nationalité zany misy pitsopitsony moa ao anatin'ny lalàna zay balise ary fanina fa mbola ho hitantsika satria tsy maintsy mbola andalo ao anatrehany antemera-pirenena zany ary tsy maintsy mbola verina ny resaka ao anatiny io fa araka ny tenena teo zany hoe misy olona tena mampalahelo mihitsy hoe tsy manana an'izany zom-pirenena zany apatrida zany io mety karana io mety komoriana io mety olona hafa mihitsiny io zay tonga eto efa mipetraka ela be teto Madagasikara dia mampalahelo amin'ny maha-olombelona zon'olombelona zany fa le etraketraka sy le fanaovana ampimamba fananany malagasy kosa le fietraketrahana tsika nge mahita tsany zany traitement ataon'izany karana sasany zany hienjany zany ny maha-olombelona sy ny biby efa mifanakaikikaiky mahita an'izany zay ny tenako moa anisany nahita an'izany ary tena mi-intervenir rehefa mahita zavatra ohatr' zany ary io fampitandremana ho an'ny rehetra zay eto Madagasikara satria tsika raha mandeha ny ivelany ihany raha ohatra ka misy zavatra atao tsika saina apetraky ny olona amin'ny toerana misy atsika na ny lokony hoditra fotsiny ary fa ry zareo rehefa tonga eto misetrasetra na vazaha izy na vazaha izy satria tsika manaiky lembenana satria tsika manaiky an'izany fa tsika koa tsy mifampiaro fotoanany zao tokony afantarantsika an'izany ny sotoavina malagasy ny ainatsika hatramin'izay dia resaka fihavanana fa very zany very tanteraka zany maika moa fa tonga ty coronavirus ity tsy misy tsony ny fiaraha-miory tsy misy ny fieretan-toro tsy misy ny miara-mandevina ary tsy misy ary maro koa tsy milevina ny fasan-drazana fa mbola misy ihany koa ny fasan'ny firaisapo vonaika koa zany mampisaraka tanteraka amin'ny malagasy any ohatra ny masa mampieritreritra hoe raha pitso raha afaka pitso sika nao confinement total indray ony fa rovinonareo nitokana an'io fasan'ny firaisapo io so dia nareo ary ny tokony santarina amin'ireny fa tao ohatra ny lasa manozina n'le malagasy mihitsy ty zavatra mitranga ty tena atao tsinitsinina tena androany zany zay dia tena tonga fofona mihitsy satria lazaina fa foana ny fisidina avy any La Réunion ary ministry ny transport mihitsy no nyteny niakatra teny amin'ny hainao manjery miteny teny amin'ny hainao manjery teny fa hoe nofoanana le vol avy any La Réunion avy any Saint-Denis La Réunion fa inona zavatra nitranga omaly mbola nisy vol tonga teto Madagasikara akoatra n'le vol any Air France AF 934 zay tonga tamin'ny lahady dia eto moa tena varaontsana daholo fa satria ozo ny haina manjery sasasasany hoe misy cas positif 34 efatra amby telopolo tamin'ireo olona 20 sy 900 zay nitaingina ny fiaramanidina io ore olole fa tena raha zany tena confirmé tena izy moa zany efa plus ou moins confirmé fa tena mpamon'olona ianareo zay niaro an'io sidina ho avy eto io ianareo rehetra mpitondra fanjakana tsy vanina tena tsy vanina ary irina mihitsy nareo hisatatra an'io fasana firaisapo io tena mampiantso tody le izy efa ny anaovana an'le malagasy eto efa tena mijaly tanteraka mihitsy dia mbola misy
nampidirina ny sidina nefa nareo namoaka tamin'ny conseil des ministres fa na avaiza na inona antony tsy misy antsony zany vol zany io izy io mody tenenina hoe mise en quarantaine ary amin'ny hôtely lafo vidy be sy ny sisany tsy ny lafo vidy tsy any ny olana fa ny nampidirina nareo an'io ny tena fahotana mafaty ary eloka be vava efa zay nge nanjoantsika na tonga n'io coronavirus tonga teto Madagasikara tameritaony efa nitabataba ny mpanohitra hoe idio ny sistany io ny tabataba ny filora valomana idio ny aéroport ny sistany rehetra fa mafy lo be moa seon'lay be mbola hoe tsy mafy noho ny peste sy ny choléra mbola lazaina fa tsy misy koa ny deuxième vague tsotratra an'izany hatramin'ny ministre ny fahasalamana zao miteny hoe tsy misy ny tsy mitsotratra an'izany deuxième vague fa inona ny zavatra mitranga amin'izao tratra ny coronavirus malagasy noho ny adalanareo dia io indray nareo mbola mamerikeloka indray ary tena mampatahotra mampivarahontsana ny olona rehetra tsy mampatory ny olona reo olona reo nge fandray tamin'ny olona tao anaty avion reo 280 reo na dia nanao PCR 72 heures avao ary na négatif ary amin'ny PCR andreo tsy migarantir tsisy ino mihitsy tsy antoka mihitsy milaza fa tsy nahazo an'io aretina io izy nandritra n'izay fotoana mandram-pandehanan'izay fa reo olona miaraka ny avion anazy rehetrarehetra reo olona efatra amby telopolo 34 sur 280 niaraka avion nandritra ny araiky abe folora tonga teny hivato mbola feno olona teny mbola fanerasera tamin'ny olona napetraka reo tamin'ireo hôtely sinsareo misy gasy miasa ao aleo resahana gasy indray ity le malagasy mihitsy zany nitiana vonoana amin'izao enjana be ny zavatra mitranga amin'izao mbola tsy fantatra reo hoe inona koa ny zavatra nentina tao anatin'le avion tonga omaly fa nareo zany ho za tena tsy valara mihitsy nareo mandaingy nareo lazaina fa hoe annulé ny vol avy any la réunion mbola nampidirina ndraiky io androany maly dia inona indray ny zavatra andrasana androany rapitso raha fakapitso inona indray ny laingy ataonareo zao zao zany zay tena miteny mihitsiny tena miteny azo aza atao mifanena aminay ianareo tompona andraikitrareo marina fa tao anatin'ny firy andro zay fantatray zany zay koa mba manana namana ao anatinareo nge be dia be ny namanay fa zadiny mamoaka ny information rehetra fa hoe dia nalefa indray ny fitoriana contre anay fantatray zany dia hoe samborina alohan'ny 4 mai alohan'ny fivoriana ara-potoana ny fivoriana sy olo-bavambahoaka tsy zakanareo zay mitabataba eto mikitikidika ny intéretnareo zay fa tsy hoe satria zay manoa hevitra politika eto dia hoe sambotsamborina no zay ny vokatra zay tsy ampafiry ny zavatra nataonareo tamin'ireny 7 zany zavatra teneninay tsy ampafiry ny zany ary tsy ampafiry ny olona afa barakinareo tsy voatery izahay no anala baraka anareo fa ny vahoaka malagasy efa mahafantatra ny zavatra nataonareo ianareo ihany dia efa manala baraka ny tenanareo ary manao zay ankalan'ny olona anareo hatramin'ny reporter sans frontières zao mi-intervenir amin'ny décision idiote zay niraisiny ny ministre ny communication moa ny tena ao anatin'izay fa le ministre ambony sisa nasaina naosiny dia nanosiny ianao niady ho any zany fahafahana zany fahalalany ny mpanao gazety zany dia manao connerie ohatra zany dia mbola novaina indray aloha le décision anankiray dia hoe anao lettre d'engagement izahay tsy anao lettre d'engagement any aminareo mihitsy lalam-pandroenana mazava tsy andadilady any aminareo zay ary tsy anao allégeance acte d'allégeance any aminareo efa hitan'izao tontolo zao ny zavatra nataonareo hitany zao tontolo zao enjana be ny zavatra mitranga amin'izao tena hoe trop tena tsy fantatra ntsony zay zavatra hiqualifiena aminareo voaka tamin'ny conseil des ministres tamin'ny larobia dia hoe ny foanana ihany koa ny institut de gémologie de Madagascar ny IGM mikitikidika ny intéretnareo koa io ka mbola tafiditra ao anatin'izany reny ve gold gate 73 kilo et demi any Afrique Atsimo reny zay mbola tsy fantatra ny sorony io hatramintsika amin'ny teny zao hoe ndeha ny fitsarana raha 21 mai ho hitantsika indray zay fa ny mamay anareo dia hoe ny apody an'io volamena ito foana azahoana an'io volamena io dia pour avoir la mainmise tsy ampy anareo ny hialatra be dia be efa natao eto fa le institut le IGM manofoanana grave koa zany ny any ngeny mba io rery no institut mikirakira n'izany fampianarana ambony mikasika an'izany vatososy volamena zany
io reny mba afaka manao zany contrôle hoe tena volamena marina ve ty tena araky ny norme internationale ve ny volamena ao anatin'ity bijou ty teo anatin'ity firavaka ty tena émeraude marina ve ty tena le qualité supérieure ve ty safira ty sy ny sisa fa manelingelina sy manotohina ny tombontsoanareo rehetra dia ny foanana io nefa tadidio tsara fa nisy olona nianatra tao nisy ray aman-dreny ny investir nandany vola be ho an'ny zanany nianatra tao io no any mba aty Afrika zany IGM zany any institut manana an'izany réputation tsara zany ary mifandray amin'ny institut any Londres zay manana an'izany fahaizana tena hoe manaraka ny norme internationale zany dia pitena ohatran'izao pitena fotsiny ohatr'izao fa inona ary ty zavatra ataonareo ty fa inona nananganana zany institut de gémologie zany zavatra tena fa étude goavana be investissement to inona tenareo anatin'ny fotoana fohy fotsiny amin'izay tsy mba manana solution de rechange hoe mba hanao zavatra tsaratsara kokoa fa tsika tena hoe culture de médiocrité aza sanana foana amin'ny fiainana rangaha tena mamenatr'olona mihitsiny tena hoe misy défaillance totale raha mba tsy nianatra le filoham-pirenena dia mba hoe mba naka olona mba manam-pahaizana manodidina anazy fa le bac plus 24 nareo aloha tsy fantatro raha tena misy ny fantatra amin'izao dia bac moins 24 raha ny toe-tsaina sy ny fahaizana grave tena grave ny zavatra mitranga tsisy afa-tsy business ary io resaka karana tenentsika io karana maka tombontsoa mitsetitra ny hereny malagasy ty mbola miverenantsika io resaka vaccine io fa tsy normal mihitsy hoe fondation Akbarali no ilidy hitantana an'izany resaka vaccine zany raha anao asa soa izy dia eketsika fa raha vao resaka commercialisation an'izany vaccine zany non ary ny zava-doza ao anatin'izay efa ndresako ty tamin'ny omaly hoe ny contacté nyreny groupe de métier reny ny ordre des avocats zany zao dia hoe ifampiraramy eo ny fondation Akbarali voalaza ao anatiny ao le vidiny le vaccine $25 raha ataontsika ny kajikady tsotsotra manodidina 100 000 ariary eo le mécanisme Covax ito eran-tany tsisy amidy zany fa ny tena zava-doza ao anatin'izay dia izao misy vaccine anankiray izay lazainy fa générique avy any Inde Covishield générique an'le AstraZeneca anisan'le hoe ho afarany fondation Akbarali ho amidy ho an'ny ordre des avocats akoatran'le Johnson zava-doza zany Inde raha tsy mahavotra ny olona ao anatiny tsy manana intsonina dia matière première anamboarany vaccine ho an'le mponina sahaza anazy ary mbola ny firenena firenena matanjaka rehetrarehetra zay afaka manampy ny Inde zao manampy azy na dia tsy miantso vonjy ary izy hoe apio zay fa Madagasikara mbola mahita marché amin'ny alalan'ny fondation Akbarali vaccine hoentina ao tianaovan'ny malagasy inona zany ny fantatra dia ny matière ny akabetsahany matière première rehetra anaovana vaccine miala avy any États-Unis no manampy ny Inde fa mahita lalana hafahafa fantatritsika efa nisy fotoana nisy suspension zany vaccine zany tany amin'ny firenena maromaro tany Europa sy firenena matanjaka reo dia nisy olana noho ny siny le hoe vaingana ny raha dia misy stock sur stock ihany sosanatry ny vava nahita lalana tany indray nareo dia malagasy indray natao gobay ary raisinay tamin'ny teniny ny filoham-pirenena teto hoe ireo mpanohitra reo no tsondromina voalohany so ihany izy efa niova indray fa ny mpiasa ny fahasalamana sy mpitandro filaminana indray no tsondromina voalohany fa zay indray eto miteny reo zavatra ataon'ny fondation Akbarali izay asainy présidence sy ny primature zay raisina efa praitsy kobakoba raha ohatra sanatry ny vava mizavatra hafahafa ao aleo indray nareo indray ny tsondromina indray aleo mba hiobserve daholo ny malagasy rehetra satria mampana satria resaka ny anareo dia business d'état foana ny prioritaire mbola tafiditra ao ihany indray le karana io resaka fanafody rehetrarehetra eto Madagasikara akabatsahany fanafody amidy eto Madagasikara
dia générika afarana avy any Inde daholo fa izany grossiste maro be ao anatin'io ny akabetsahany dia mbola karana ihany. Malagasy io malagasy be tsika manana maizy azy tsika oka retsika tsy atao ohatra zao hoe oka retsika tsy atao zao tsy fankalana sanatry ny vava hoe andao tsy ankahalan'ireo karanareo ny karana tsy mieritreritra malagasy ny resahantsika eto tsy mieritreritra fa tsy ny tombontsoany zay ny resahantsika eto fa tsy normal zany hoe eto tsika dia ataon'ny olona zay tiany atao eto mba voarokatra any amin'ny tanindrazany malagasy voaroko eo amin'ny tanindrazany misy fasandrazany ny sinoa teo nanao ny ataony ohatrany somary mangingina kely misy maro be any mandehandeha any any fa tsy haintsika le izy fa tatoato flagrant loatra au devant de la scène foana le anarana akbaraly irdry rajabaly fatsoraly tsy fatako ly tsony aleo mba le malagasy manambola malagasy eto ampiasao araka ny tokony izy ny volantsika fa tsy ireo ny velomitsika sy ny volany ange zay azo rehetrarehetra any amin'ny compte any ivelany vola malagasy areny malagasy eto ny alainy tsy ajanony eto fa alefany makany ivelany alefany makany Londres makany amin'ireny compte offshore sy ny sisa rehetrarehetra reny fa le malagasy karama vary masaka mbola likaina ihany koa eto zany tena miteny hoanareo rehetrarehetra zay matsiaro tena fa karana raha mieritreritra anareo karana tsara ianareo dia itsiony le fomba fitretenareo andreo malagasy reo ny anareo vahiny zay mieritreritra fa te anasoany eto Madagasikara ty aitsio le fomba fijerinareo an'le malagasy manomboka zao tsy mety eto tsina tsisy fitondram-panjakana hiaro anareo eto tsy misy fitondram-panjakana mitady ny tombontsoanareo eto miarakomanao dia misalobokomana miaraka ao na hitsakitsahana toy inona raha ny malagasy tsy normal zany ary araky ny resahantsika teo hoy aho hoe tsy maintsy mbola iverenantsika iny oronan-tsahana iny satria maro aminareo ny nangataka maro aminareo ny tonga saina ary isorantsika ny RMDM diaspora France zay nanao an'iny oronan-tsara iny mbola misy hafa any koa zay mbola alefantsika amin'ny fotoana manaraka fa mba tonga sainantsika rehetra ny mahatonga an'izany ary fantatritsika fa tsy zakany zareo zany zavatra ataontsika zao tsy zakany fa izy ary no andrasantsika hiteny izy ary no andrasantsika hitaraina izy no andrasantsika hitarainana tsy misy ny fantatra dia miparitaka eran'ny Madagasikara ny aretana any vakina karatrany fantatra hoe misy cas positif maro be any misy maty be dia be any loza be nge zany re olona loza be nge zany tsy voafetsony ty aretiny ty mbola nampina amin'le vol F934 rano toza mitondra loza ary tena azontsika tsaina mihitsy amin'izay zany le mentalité sy esprit le mpitondra fanjakana mbola iresantsika koa ny fotoana manaraka fotoana manara resaka baolina kitra fa io rehefa tsabatsabahan'ny politika io rehefa ny tombontsoany zareo no tsabatsabana ao anatiny io dia mikorotana ambony ambany mbola tsy nahita an'izany hoe coach zany lasa conseiller spécial conseiller ny filoham-pirenena kanefa manana ny autonomie ny indépendance zany fédération zany indrindrandrindra rehefa fédération io manana fédération internationale misy an'izany nizy io tsy tokony tsabatsabahany fitondram-panjakana mbola resantsika amin'ny fotoana manaraka io fa ny zavatra resantsika androany aloha zany fiainantsika isan'andro isan'andro rapitsontsika confinement indray hony dia engane tsy amerina ohatra ny adalàna intsony indray reo mpitandro filaminanareo anao didiko fe lehibe ohatra mazatra an'le DJ ho ampijaly an'le vahoaka madinika indray nareo ny manambola evidianana charbon nareo ny manambola anaovana provision fa reo olona vahoaka ireo na hovainareo fotsiny ny didy zay navoakanareo hoe tsy mahazo mivoaka manomboka amin'ny enina maraina ka hatramin'ny rapitso hatramin'ny efatra maraina hatramin'ny latsinainy dia afy zay fa ny didy navoakanareo hoe hatramin'ny ray misokatra ny tsena-pokotany ary ny saina-pokotany dia anisan'ny mpivarotra kely madinika hatramin'ny mpivarotranana mpivarotra voatabia mpivarotra legioma mpivarotra charbon ny fangalana rano
amin'ny alina ny olona tsy afaka mandeha maka rano fa couvre-feu tsy mandeha ny rano amin'ny atoandra izy maka rano fa mamono olona ngenareo amin'izany manakana ny rano zany aza miope foatran'izany nareo e efa mijery antsika izao tontolo zao amin'ny zavatra ataontsika amin'ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona io fanitsakitsahana ny lalam-panorenana io tapitra ny fandraisaka fitenenana fa dia rehefa vonina ao a le horoana tsary dia hoenotsika aloha raha ny tena mety dia mijery mihitsy tsika amin'ny alalan'ny telefona na amin'ny alalan'ny télé na amin'ny alalan'ny ordinateur fa dia minofinaritra ary a dia kopakopatarana ho amin'ny latsinainy indray. Tout a commencé avec une histoire à dormir debout. Les stations de télévision proches du régime ont diffusé en prime time la reconstitution du voyage éclair d'une soi-disant prophétesse brésilienne. Johanna, c'est son nom, est venue tracer une croix géante sur la grande île avec un trajet en jet privé allant du sud au nord et d'ouest en est. Johanna aurait fait des révélations au pilote. Johanna nahita fa eto Madagasikara no misy ary vahaolana amin'ity areti-mandoza ity. 4 jours seulement après cette grande manipulation de masse télévisuelle, Radziwiłł procède au lancement en grand pompe du Covidoganix ou CVO à Itos. Toujours avec la grosse machine de communication nationale. Misy nentoa marary raha iandro fotsiny taorina amin'ny sotrony an'ilay fanafody dia niantso ahy izy aveo hoe président tsy maninona tsony azy ao izy efa mandehandeha mijery amin'ny varavarakely ato amin'ny hôpitaly fa efa mety tsara ny fahasalamana. Le soir même, l'Académie nationale de médecine de Madagascar tire la sonnette d'alarme dans un communiqué. Il s'agit de médicaments dont les preuves scientifiques ne sont pas encore élucidées et qui risquent de porter préjudice à la santé de la population, en particulier à celle des enfants. À cette occasion, Radziwiłł a débité sans sourciller bien d'autres mensonges devant la presse et le corps diplomatique. Hier même, on a déjà eu beaucoup de demandes de partout dans le monde, au Canada, aux États-Unis, en Europe. Aujourd'hui, il y a déjà 2 cas qui ont été guéris avec le tabac CVO. Mais on verra en fait la suite. Sambany tamin'ny tantara Madagascar ny hoe amonjy any Sirenekafa. Plus prétentieux que jamais, Radziwiłł s'autoproclame sauveur du monde. Ao ambava ny mpanao gazety sy ny télévision maneran-tany mba jerevy kely na any Allemagne na any États-Unis na any Israël na any Chine hoe Madagascar milaza fa mahita fanefitra mikasika an'izao coronavirus. Maro be ny olona izay fier amin'ny leadership na amin'ny fitantanantsika. Il apparaît clairement que la santé publique n'est pas la principale préoccupation de Radziwiłł. Son image aux yeux du monde est la plus importante pour lui. Efa misy mifiara-miasa amin'ireo mpitsabo avy any États-Unis. Ametrakatsika mifiara-miasa amin'ireo mpikarika maro aty Afrika ihany koa. Dia hozy izy ireo hoe Monsieur le Président, manaiky ve ianao ny ahafahantsika manao centre de cancérologie lehibe indrindra aty Afrika atao eto à Madagascar. Mazava ho azy. Il saute les étapes et se lance dans une course précipitée, non pas pour sauver des vies, non pas pour combattre le coronavirus, mais bien pour dépasser les autres pays et satisfaire son ego surdimensionné. Mba tsy mifirenena hafa no ilaza alohantsika fa mahita an'ilay vahaolana ny lohantsika. Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio. Il ira jusqu'à jouer au chantre du panafricanisme sur France 24 et sur RFI et accuse l'OMS et l'Occident de sous-estimer le continent noir et Madagascar. Le Covid Organics est bien évidemment un remède préventif et curatif contre le Covid-19. Simplement, Monsieur le Président, tout le monde n'est pas convaincu par ces preuves dont vous parlez. Si ce n'était pas Madagascar, mais si c'était un pays européen qui aurait découvert en fait ce remède
Est-ce qu'il y aurait autant de doutes? L'Agence nationale de sécurité du médicament a très récemment publié une mise en garde quant à l'achat de produits à base d'artémisia, affirmant que les vertus thérapeutiques sont fausses et dangereuses. Alors, est-ce que vous avez l'impression que ces doutes, voire des soupçons, disons-le, de charlatanisme, viennent de l'Occident? Je ne comprends pas pourquoi autant de questions, pourquoi autant de problèmes. Le problème, c'est que ça vient d'Afrique. Et on ne peut pas admettre, on ne peut pas accepter qu'un pays comme Madagascar, qui est le 63e pays le plus pauvre du monde, ait mis en place, en fait, ce formule, ce tambave pour sauver le monde. Razuela tient tellement à changer l'histoire de Madagascar qu'il ira jusqu'à inciter les Malgaches à négliger la culture du riz au profit de l'Artemisia annua, plante servant de matière première pour fabriquer le CVO. Qu'il est Artemisia, io no piuva ny fiainan'ny malagasy ray manontolo. Raha mamboly vary tsika dia $350 ny tonne ny vary. Fa ny tonne ny Artemisia dia $3000. Malagasy rehetrarehetra zany manomboka zao amboly Artemisia avokoa tsika. Anao usine tsika afahantsika mahazo vokatra anasitranana zao tontolo zao amin'ny alalan'ny Artemisia. C'est une idée stupide, monumentale. Quand on sait que le riz est l'aliment de base de notre pays qui peine à nourrir sa population et qui est contrainte à l'importation de ce produit de première nécessité, bon an, mal an. Mais le plan de Razuela est beaucoup plus machiavélique qu'il n'y paraît. Car en amont, sa famille a verrouillé le business de l'Artemisia. Quelques semaines avant la date du lancement officiel, plusieurs membres de sa famille sont devenus actionnaires de la société Bionex, spécialisée dans la collecte et la transformation de l'Artemisia à Madagascar depuis plusieurs années. La mise en bouteille du gros vide organique s'est réalisée dans les usines de la compagnie Vizar, fabricant de rhum. Tandis que la confection des sachets contenant les feuilles séchées d'Artemisia est confiée à la société TAF, spécialisée dans les épices. En réalité, le nom de l'IMRA et celui du professeur Akutrati Mamang n'ont été utilisés que pour servir de caution scientifique à la tisane présidentielle. D'autant que l'IMRA dispose déjà, bien avant la sortie du CVO, du complexe ATA ou Aortim Karetana. Pour ne pas faire de l'ombre au remède présidentiel, ce produit masse de l'IMRA, qui a déjà prouvé son efficacité, a subi un véritable lynchage médiatique quelques jours avant la sortie du Covid Organics dans les journaux pro-régime. Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire qu'il a instauré, Razuela pouvait choisir librement, sans se soumettre aux procédures d'appel d'offres, les entreprises précitées de son cercle d'amis. Il a aussi ordonné que l'Artemisia ne peut plus être exportée. La famille de Razuela et son entourage n'avaient pas besoin de faire le moindre petit effort financier pour faire des profits dans cette affaire en or. Ils font tourner leur business grâce à l'argent des contribuables et des aides émanant de l'étranger. C'est avec les fonds attribués par la communauté internationale qu'ils ont acheté le stock d'Artemisia dans toute l'île. On retrouve des traces de ces opérations dans le rapport publié par le ministère de l'Économie et des Finances sur l'utilisation des fonds attribués par la communauté internationale. Plus de 2,7 milliards d'ariars consacrés à l'Artemisia figurent en première ligne dans la colonne des dépenses. Sur la même ligne, on peut lire 0 ariard de recettes. Alors que des millions de bouteilles de CVO ne sont pas distribuées gratuitement, mais vendues en grande surface. Où va l'argent? Razuela a mis en avant la carte du patriotisme dans le marketing de sa tisane, en insistant sur le Vita Malagas. Mais au départ, c'était une société française immatriculée à Paris qui commercialisait le CVO et qui a encaissé les recettes, si l'on se réfère au code barre visible sur les bouteilles. Razuela et son entourage étaient
contraint de changer rapidement les étiquettes face notamment au lever de bouclier de l'Agence nationale de médicaments. En France, l'Agence nationale du médicament a enfoncé le clou, écrivant au sujet de l'artémisia qu'au-delà d'un risque d'inefficacité, le recours à ce type de produit en automédication peut présenter un danger pour la santé. Les remèdes miracles sont rarement miraculeux. Plus grave, afin d'asseoir son monopole et de développer la juteuse affaire familiale, Radziwiłł a obligé les enfants à prendre le CVO. Les élèves qui refusaient de boire le remède étaient privés de cours. Nalaina ny ankizy tany amin'ny salle izay tsy nisotro dia tsy maintsy niresaka taminy a nanazava ny sainy le ankizy tena ohatra tsy afaka hisotro mihitsy dia napetraka hoe aleo zany mijanona ny trano mandritra ny confinement. Alohan'ny ivoanany sekoly dia jerena tsirairay ny tavangandreo mpianatra rehetra misy ny fanafody ka izay mbola tsy nihinana dia terena hihinana vao mahazy mivoaka. Cette mesure anticonstitutionnelle a figuré sur un post officiel de Radziwiłł sur les réseaux sociaux. Pourtant, la loi fondamentale de la République de Madagascar stipule dans son article 8 qu'il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. Un véritable VRP du CVO qu'il a défendu bec et ongle depuis 1 an, Radziwiłł et ses partisans n'avoueront jamais que le CVO est inefficace contre le coronavirus. Mais les faits sont têtus. Aucun des 15 pays africains destinataires des cartons de la tisane présidentielle n'a repassé commande. Les études menées au Nigeria et au Congo ont prouvé que ça ne marche pas. Évitant d'humilier davantage les Malgaches, les scientifiques africains ont parlé avec un langage diplomatique pour expliquer le fiasco. Écoutez. Nous avons provisoirement dû arrêter cette expérimentation parce que sur ce bras du Covid organique, malheureusement, il y a des patients qui n'ont pas répondu. Autre preuve de l'inefficacité de ce remède, quelques dignitaires du régime ayant pris publiquement le Covid organique ont contracté la maladie. C'est le cas du député Andrzej Radziwiłł qui a bu la fameuse tisane avec tous les membres de sa famille dans une vidéo publiée sur Facebook. Il ira jusqu'à forcer un enfant à prendre la boisson amère. Mais l'excès de zèle de ce député orange ne l'a pas protégé contre la maladie. Plusieurs autres proches de Radziwiłł, donc buveurs de CVO, étaient aussi malades. Certains sont même décédés. Malgré ses échecs cuisants et ses déboires interminables, Radziwiłł continue à étendre son business familial. Il crée une unité de fabrication de gélules, toujours à base d'artémisia, baptisée CVO+. Il est entouré de quelques vieux complices, bien connus pour avoir coulé des sociétés dans le passé. Pour ne citer que le tristement célèbre Ulzon Rabon, artisan du scandale de la société Flamco, ou encore l'ancien directeur de la Samva, qui a brillé par le non-accomplissement de sa mission de ramassage d'ordures de la capitale il y a quelques années. Ces personnages peu recommandables sourient bêtement quand Radziwiłł déclare lors de l'inauguration de l'unité de fabrication que les Malgaches ont le remède et n'ont pas besoin d'évacuation sanitaire à l'étranger. Inona moa ny andehanana amin'ny tsapitena any ivelany, tsika reto anao ny fanefitra, zay ny any ivelany mila ny fanafoditsika, aondrana makany,
ka ny malagasy nanga mantsondrana makany mihitsy sanatria ny vava hitady ny fanafodana zareo fa tsika efa manana ny fanefitra mikasika an'izany hoentina hidivana amin'izany coronavirus zany. Malgré ces propos arrogants, les évacuations sanitaires des tenants du pouvoir se sont succédées. Celle du ministre de la Défense, du gouverneur d'Analamangue et d'autres parents du régime constituent aussi des preuves irréfutables du fiasco du CVO. Cela n'a pas empêché Raduel de déclarer « Madagascar est sur le point de vaincre totalement le coronavirus, contrairement aux autres pays. » L'excès de confiance mal placé et l'attitude prétentieuse de Raduel ne suffiront plus à endiguer l'explosion du nombre de cas et de morts. Il est désormais la cible des critiques venant du monde entier, notamment d'Afrique. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Grand Soir, à la une de l'actualité. Est-ce que ça a été une erreur pour le président de ce pays, Andry Rajoelina, de tout de suite affirmer à la face du monde que ce pays avait trouvé un remède efficace? Est-ce que ça n'a pas été une maladresse de la part de ce président? Oui, Madagascar a fait vraiment une erreur. En réalité, le président malgache n'a pas une grande connaissance dans le domaine, mais il s'est laissé emporter. C'est un président, on sait comment il est arrivé au pouvoir. Voilà, c'est un président populaire, mais il n'a pas un grand CV. Aujourd'hui, c'est vraiment l'échec qui fait honte à toute l'Afrique. Tout ce que je n'ai pas aimé dans l'annonce du président africain de Madagascar, c'est cette façon africaine de faire les choses. Et il ne faudrait pas qu'on prête le flanc et que les gens se moquent de nous en Afrique. Il faut éviter les effets d'annonce, il faut éviter le show médiatique. Andry Rajoelina est arrivé au pouvoir, Madagascar est passé de la 88e à la 134e place au classement des pays les plus corrompus au monde par Transparency International. Le côté showman vient aussi de sa personnalité. Il ne faut pas oublier son parcours de DJ. C'est quelqu'un qui était un animateur de soirée, qui sait comment monter les spectacles, qui sait comment animer les spectacles et qui sait comment vendre un spectacle au public. Pour la presse française, à l'instar de la radio RTL, Raduel a décroché le titre de roi de l'intox. RTL Matin, Yves Calvi. Comme chaque matin, avec vous Jean-Mathieu Pernin, bonjour. Bonjour Yves. Et aujourd'hui, vous allez nous parler du président malgache, devenu une véritable star des intox concernant le coronavirus. Alors oui, c'est vrai que toute crise révèle des femmes et des hommes. Et puis il y a Andry Rajoelina, président de Madagascar. Mi-avril, Andry Rajoelina organise une conférence de presse avec des journalistes malgaches et présente une petite bouteille au liquide jaune ambré portant le nom de Covid organique. Selon le président en décoction, c'est un bon traitement préventif. L'OMS attend toujours des résultats cliniques qui ne viennent pas. Bon, on va prendre un petit verre de chloroquine, un verre de Covid organique et on se retrouve dès lundi matin. Raduel, qui voulait être le sauveur de l'Afrique, fait aujourd'hui la risée du monde. Des humoristes lui ont même consacré des vidéos. Remède miracle malgache. Un article de France Info qui nous dit les compositions de ces potions vantées par le président malgache sont confidentielles. Ok, le mec est pas partageur. Le président malgache annonce 2 cas de guérison, mais sans préciser le nombre de personnes testées ni le protocole établi. D'accord, donc tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a 2 mecs qui ont bu de la tisane et qui sont pas trop mal depuis. Les scientifiques malgaches expriment ouvertement leur désapprobation. Bon, d'accord, donc la tisane ne fait pas du tout l'unanimité là-bas. C'est-à-dire qu'on a affaire à un truc où la composition est secrète et son protocole de test d'efficacité aussi. En gros, c'est comme le mec en soirée qui te propose une petite pilule bleue qui dit vas-y c'est super et toi tu dis bah c'est quoi? Méfiance. Bon, en définitive, l'OMS n'a pas reconnu l'efficacité du CVO comme traitement contre le Covid-19. Et moi, en attendant, je vais me retrouver avec 6 caisses de tisane sur les bras. Au moins, je vais bien dormir. Allez, salut. Au pays du CVO, la situation est plutôt dramatique. Apa penambahan kan? Kena forma gerak, kena kritika tawuran. Kena iwa, kaifan itu jangan dikena tawuran. Apa cuma ini lah? Cuma ini lah ini. Tapi tidak double pun. No jangan, jangan marah. raha ny fampitam-baovao azo avy amin'ny tompona ndraikitry ny hôpitaly manara-penitra eto Mahajanga
dia tsy tanany ihany ity ray mpianakaviana ity tamin'ny 6 ora alina ndosy ny fahafatesana izy. Avy any amin'ny nosy tany ampiasana nalefa ny tany Mahamasina dia nalefa ny nakaty Alarobia fa hoe tsy afaka tsisy fanjina intsony fa matory amin'ny tany daholo ny zareo ao ary tonga eto indray izay dia mbola io miandro io zao izay nefa izay efa maraindraina ihany nefa tonga teto. Dia misy olona ihany fa tsisy afaka mandray satria tsy afaka manapa-kevitra hoy zareo. Ny olona nefa be dia be nefa sepitra marary. Zareo zany ohatra mifahotahotak eo fotsiny satria miandro baiko anankiray. Dia ilay baiko hoe tsy fantatra hoe aiza iza manome an'ilay baiko. Raha izao no mifato eto daholo. Ireo zao dia ireo feno marary mitsitsitra fotsiny any anaty tomobila tsisy mandray satria mbola feno ny toerana. Tsy nisy ny raha mihitsy ilay olona bekakinay. Efa niezaka izy mitazona ny ainy fa tena tsy vitany. Dia mampalahelo be ilay izy raha ohatra izany ilay zavatra misy ato. Mbola tsy hay hoe izay. Manaraka ny ambulance dia izay. Nakatsakatsaka kely izy eo teo alohaloha teo izao nahita 12 ndray andro teo aloha izy ray roa. Hita mihitsy izany hoe betsaka mihitsy ny maty satria betsaka mividy lamba. Izao mandeha ny lamba. Be da be maty na hatramin'ny nisy ny corona aloha dia manatombo be ilay izy. Avo teny eny io dia tsy amin'nisy ny corona tamin'ity indray betsaka tena betsaka. Zay presque tonga teto aminah aloha zao dia corona dia alevina zao daholo. Madagascar fait face à une hausse considérable de contamination. Les hôpitaux sont saturés, obligés alors de réquisitionner 5 établissements hôteliers pour soigner des patients souffrant de la forme légère de la maladie. Quand tous les pays du monde ont commencé à vacciner leurs populations respectives, Rajoelina persistait encore à n'utiliser que son CVO comme seul remède. Un remède magique, selon le président malgache, qui refusait de lancer une campagne de vaccination dans son pays. Complètement dépassé par la situation, le gouvernement a dû faire volte-face. À la date du premier malheureux anniversaire du CVO, le cap des 500 morts est dépassé. Madagascar et les Malgaches sont en grave danger. Dans ce mois d'avril 2021 particulièrement meurtrier, la mauvaise gouvernance se traduit ainsi sur le terrain par le manque d'oxygène, la pénurie de médicaments, le manque de matériel et d'équipements de protection, la surcharge de travail du personnel soignant, le retard de paiement des internes et des agents paramédicaux, les coupures d'électricité à répétition entraînant le décès des malades dits cas modérés privés d'oxygène. À Madagascar, ce n'est pas tellement le virus qui tue, mais c'est l'incompétence, l'arrogance. Madagascar est sur le point de vaincre totalement le coronavirus, contrairement aux autres pays. Et la mauvaise gouvernance des autorités. Ces nombreux homicides involontaires ne devront pas rester impunis. Dia ankafaliana trano no hitondrana ny araba ho antsika menakavy manaraka tsy tapaka ny fandarana miaraka manonja. Ilana tsy moa somary taray kely androany satria hitantsika ny fahatapahana izay nataondro manam-pahaizana iny teo anivon'ny jirama. Raha ohatra tokoa moa zany hoe amin'izao andro mazava be izao, raha misy olona anatina hoe mitsabo tena misy oxygène dia ce n'est pas tellement effroyable aloha zinga ministre zay. Izay no amila belarako kely an'ity fandraisako anjara ity zay io teninga ministre io ny hoe tsy mampatahotra ny mbola isa maty eto ary tsy mampatahotra ny zava-misy. Mampiokototra raha ilay fanarahana sy fihainona n'ilay vidéo voaentsika teo satria
voalohany indrindra teo ny resaka ny tompony andraikitra mpitantana amin'ny firenena ny hoe voafehy atsika manontolo io atsoatsy ary isika tsy mila hitsabo tena any andafo zany fa ny any aza no anondranantsika fanafody ary misy olona narary ny jiovavolombelona hoy izy 10 minitra monja nisotro an'le CV eo dia efa sitrana rehefa mitsiditsidika eny ambaravaraka asa tsy te hiditra hoe marina sa tsy marina fa ny mampirikototra ao anatin'izay dia rehefa nahafatesan'olona io aretiny io dia mbola asahina amin'ny teny ihany hoe tsy mampatahotra mbola tsy maninona ary mbola voafehy antsika io ory malagasy namana havana tapaka sy namana rehetra asa hoe fomba fiteny ohatran'izany ve satria na ny zava misy iainana andavanandro azy vao nazavainy ireo namana solombavim-bahoaka teo dia ny anindry mivoaka malagasy ary ny anaovana antsojay sy andriana azy atapon-doha mihitsy na ny zo iaina sy ivelona eto amin'ny taniny azy noho ny fisoselana amin'ny karana izay anananao dette morale satria namatsy vola nametrahana zao fitondrana zao dia ny mpiray tanindrazana aminao no ezahana tsindriana faratampo mihitsy karaha zao no mitoy ohatra ny manamarina ilay fanaovana ny fasan'ny firaisapo satria dia hoavy eo daholo isika minakafo sanatriavo mivava nefa zany satria mbola mino isika efa misy zao Andriamanitra tsy andro ny sasany zao fa androntsika foana ao anatina fandraisana fanapa-kevitra izay hitanao tena mampime fiteny njatovo azy kapitso sy afaka kapitso mantsika zao hitra anatin'ny atao hoe confinement total lahono dia ny mampalela ao anatiny ny épicerie afaka sokafana fa ny mpivarotra légume zay tokony hanamafy hery ianao sady ino no azonao vidiana takatry ny volanao na amin'ny farany herinandro mihidy daholo amin'ny valomare dia fa roahana ohatra mandroaka inona hita maso zany ary ny ainana teto zany fa inona zany no hoan'ny le vaoaka efa mahantra fa diranovana amin'izao mivarotra anana sy ny légume hidinao miaraka amin'ny confinement total inana jojobanga azo hoanina sasavolonosy no atao loaka fa izay leo tsy fahaizana mandray fanapahan-kevitra zay tsy mifanentana mihitsy amin'ny zava-misy iaina le vaoaka malagasy izay mizaka ny tserany eny noho ny afitsika ny asa taonareo dia ny mampalela ao anatiny ny miezaka miteny namasamijoro ankasitrahana moa ny mpiray-tanindrazana atsy anosy be am'izao efa masamy teny ary maneho hevitra mitondra taratasy mpankary teny erikiny arabe tsy sanatry mivava anentana ny amin'izay ny tiako atongavana fa ny fahatongava saina tsika tsiraray mihitsy hoe atraiza no fietra n'izany fanjaka zakana fanapara-pahefana anananareo zany atraiza ary misy fanontaniany ihany koa ny hoe ianareo ve mba miaina ao anatin'izany fijaliana voaka malagasy zany tsy marina tompoko satria vao eo ny namarinina ny eo ny fiara-miasa anareo ny fitsokombakombana miaraka amin'ireo karan'ireo tsy ny karana rehetra ary eto tsy manentana ihany koa ny hoe fankalana vahiny tsy aty amina mihitsy ny xénophobe sanatry ny vava fa kosa ilay fanambaniana malagasy ao anatiny no tsy maintsy resahana no tsy maintsy hitenenana satria miatra manaina mba mipetraka amin'ny plasin'izy ireny koa ny tena ny fahantrano no mahatonga azy hiasa amin'ireny orinasam-bahiny ireny mahatonga azy mitady vola amin'ireny tsy te hotesitra fa kosa efa tena mampiteny mona mihitsy raha ny zava-misy ankehitriny dia vao nomaly mialatsiny amin'ny gazety moa mpanao gazety namana navoaka ny Real TV ary namarininy mihitsy ny hoe 34 cas testé positif dia iza ny tompony andraikitra amin'izany ary ilay olona efa nisy miparitaka tany an-davatrano tany vao natsona iza zany mampiditra n'le aretiny eto nefa vao tsy ela ny lazaina fa mikatona ny sisy tany ny aminareo manao ny natao hoe mikatona manao any zany hoe sisy tany mihidy zany ary iza ny tompony andraikitra amin'izany tena zo amin'ny malagasy mihitsy ny mametraka fitoriana ny mpiariny zon'olombelona tokony ametraka fitoriana hoe iza ny tompony andraikitra napiditra n'izany sidiny zany teto Madagasikara fa efa sangy mihoatra ny lolo izy ary amozana ain'olona dia mbola masatsy tahotra tsy enatra tokony isy olona voafidy amin'ny alalan'ny heridena no vavolombelona mihitsy hoe nisotro CVO satria io sady curatif amin'ny préventif fa inona ny nahazo azy avy eo
tokony nisy tompony andraikitra ambony teo aloha nanao Facebook mihitsy mipublie mihinana CVO fa inona nazo azy saiko lasa manko visy narary tena nandraingirangy afiry ny tompony andraikitra ambony teto ministre ny gouverneur tsabo tena tany andafy maninona tsy miboboka CVO 3 litre isan'andro raha tena mahasitrana zany dia ilay vahoaka no mizaka antserinay satria tsy mba afaka manao an'izany évacuation sanitaire zany tsy mba afaka mahatakatra na ny oxygène fidiny io azy tsy takatra ny volana zany ary zay no manamarina ny tenin'ny BMH tatitra nataony hoe raha nitatitra azy ny 5 isan'andro no maty fa tsy chiffre mivoaka amin'ny radio io zay olona mahatakatra makany amin'ny hôpitaly any na makany amin'ny chambre an'le tsy haiko tsony no afaka miaro tena amin'izany fa tsy tokony fanambany mihitsy ary tsy tokony fanao tsinotsinona ao anatin'ny famoizana communication na ilay fitantananareo ny rahapirenena isaina amin'ny ratsan-tanana mihitsy ny afaka miaro ny tenany amin'ny 100 isan-jato na 90 isan-jato amin'ny fahefa-mividiny fa ny mampalelo dia mbola misy any ny business ao anatiny zany fiahinana ny hainy vahoaka malagasy zany dia ny miara-manonja ny mahazotsiny miara-manonja ny soketaina ny miara-manonja daolo zao tontolo zao zay zavatra miseho rehetra andraisana décision interministérielle la hoe akatony any somoana fa nalaky miverina tamin'ny teniny tenenina tsy mahagaka satria zay zavatra tenenin'ny gouvernement moa tsy mampime daholo tsisy voambolana malaza azy mihitsy fa dia zay hoe mampime le ikalifiana anareo mihitsy no tsy haitsony hoe inona apetraka ho inona masanareo rehefa any anatina baolina kitrana hoe misy tsy fahombiazana dia mandray décision manala n'le coach fa raha ny olona tokony hiala teto amin'ny tsy fahombiazana efa tsisy tafapetraka atao tsony na iray azy tsisy ndao mba homena noty fa tsisy mahazo noty na iray azy na ny anatin'ny fampianarana zany na ny anatin'ny fahasalamana zany na ny anatin'ny ara-tsosialy amin'ny lafiny rehetra dia mampikaikaiky isan'andronandro ary ny mampime dia isan'andro tsy maintsy ahitana zavatra horesahana aminareo ny miara-manonjy raha ny vaovao misy isan'andro ridicule miara-manonja moa lazainareo fa imbécile ny miara-manonja no lazainareo fa 6% fa raha ny maritra efa amin'izao tena mifamadika tanteraka mihitsy iza tsy tenenanareo anay fa miteny fotsiny hoe mifamadika tanteraka amin'izay ndresahanareo anay misy amin'izao fotoana izao mifamadika tanteraka mihitsy ary zay ny tsy azakanareo le miara-manonja ezahana naovana antso-jay sy menasy isan'andro isan'andro ny ekipa miara-manonja sy le tompona station isaorana ny fahasahina mijoro ndreo namana sasina aty amin'ny fanoerana na ny eto-toerana zany na ny any andafy nareo aza mieritreritra fa tsisy vy miketra ny rery zany ao raha itsikitsika tsy mandindy foana fa misy antony foana ao voandresahany maître ianitra teo hoe tsy culturana gasy mihitsy manonga-panjakana fa nohony ny ataonareo sy ilay mpamatsy volanareo rehefa voatohitohina ny filany rehefa voatohitohina ny finanany dia miazakazaka izy mampirisika ary mandrotsaka vola be miditra amin'izany atao hoe fanonganam-panjakana zany izahay aloha tsy ho naman'ny borisatroka amin'izany mihitsy fa ny firenena ary ny tanindrazana no iombonana no mampijoro no mampitraka ary eto tsy misy mihitsy hoe miara-manonjy hoe andrakoto na andrabe fa ny vahoaka malagasy iray manontolo ty mijery ny fiainam-bahoaka malagasy iray manontolo ty fa tsy hoe andrakoto ty na andrabe fa any malagasy ty satria tanindrazana no resahana ato fa tsy fiainan'olona personnel tsy vie privé an'olona any ny sasany nefa mana-talenta amin'izany mifampitsikera samy izy eo dia mipotratra amin'ny lokona patalohany fa ny miara-manonja tsy biazana amin'izany fa natao kosa ampitan-kavatra ary mampafantatra ny zava-misy ary mampandray andraikitra ny hoe sao dia tsy sariny tsony ny zava-misy ankehitriny ametrahana fanontaniana hoe ny volona omaly iny ny hoe iza ny tompony andraikitra ary naninona tafiditra tety ny olona testé positif efatra amin'ny 30 be zao raha manao kajy tsotsotra sika raha ohatra ka ny olona ray no tratran'izany covid-19 zany kankotanko tanteneniko eto mety hiparitaka hatrany amin'ny arivo any io satria tsy mahafantatra izy po mbola porteur sain
karaha zay efatra amin'ny telopolo zay mba imaginentsika eritreretintsika hoe mety ho tafaparitaka hatramin'ny firy zany olona firy mety ho tratrany arisika daholo fa dia asa raha mbola iteny ihany nga ministre ny santé-ny hoe c'est pas tellement effroyable tena manahirana voambolana ohatran'izany no ezahana aparitaka ary ezahana andemena sainy voaka malagasy hoe tsy dia mampaninina io tsy dia mampatahotra io any ka lasa tsy mandray andraikitra amin'ny fiahiny ny vatany le voaka lasa mbaniny olona tokoa nge le izy tsy ny olona mihitsy ny tsy tia anara-dalàna fa ny fanamavananareo an'le izy hoe c'est pas tellement ce n'est pas tellement effroyable asa rehefa tafakatra firy ny maty na hoe ianao no maty zay vao effroyable io miandran'izay tsika rehefa ny fianakavianareo ngama misy maty zay io vao c'est vraiment effroyable fa ny hainy malagasy aza mba hozonona amin'izany mihitsy e aza tsinitsiny avy loatra an'izany ianao mbola marary mitsabo tena ary le olona marary aza mbola tsy mindravivavy tanana fa ny atsika efa misy fasan'ny firaisapo miandry atsika satry dia satry moa mbola ny hoe iresaka eto satria rano resahana be dia be fa ny fotoana ihany koa manapetra ary mbola misy namana tokony anio hevitra amin'ny zany fandarana miaraka manonjy izany izay no ametrahako ny veloma mandrapitafa amintsika dia bon confinement total daholo fa pitso afaka pitso latsinainy indray tsika mifankahita eto mekanao avy hatrany ny fitenenana namana solombavibaoka mamaka benirina misaotra erika miarabantsika rehetra natratra ty androandroany ity indray tafaresaka somatsara ty onja-peo zary mahazatra antsika ity fampizarantsika ny vaovao sy ny hevitra maro samihafa hitondrantsika ny ady hevitra etsiro avy any fiarahanivon'ny fiarahamonina eo amin'ny fitantanana ny firenena araka ny voalazany erika teo ny fotoana moa somary korotana kely lavalava ny resaka nefa tratrany fahasamponana avy amin'ny herinaratra teo tsika noho izany tsy dia afaka hivalapatra loatra fa ny anomboako ny anjara fitenenako dia nohizako ny zavatra izay tsy tody hatramin'ny farany tamin'ny resantsika tetomaly anisan'ny loha hevitra netiko tetomaly ny sehatry ny fanabeazana hoy aho tamin'izay hoe anisan'ny sehatra anankiray tena misedra olana ary mizaka ntseran'ny aina ny sehatra ny fanabeazana amin'ity aretina coronavirus ity ary ny tena olana dia tsy voata amin'ity aretina coronavirus ity ihany no efa nitrangan'ny olana efa taona vitsivitsy lasa no efa nisedra olana teo amin'ny lafiny pratika isan-karazany sy teo amin'ny lafiny ara-drafitra ity sehatra ny fanabeazany ity fa napin'ity olan'ny coronavirus ity dia vao maika miatra manaina hoy aho tamin'izay hoe efa trany amin'ny fikasan'ny fitondram-panjakana tamin'ny fotoanandro anovany tety andro ny fampianarana no efa nikorotana ambony ambany ity resaka sehatry ny fanabeazany ity ary nahabe resaka tetsy teroa avy eo nisy valanaretina hafanitranga teo ny resaka toetrandro sy ny sisa sy ny sisa tonga ny valanaretina coronavirus tena mikorotana ambony ambany ny sehatry ny fanabeazana kanefa hoy aho hoe anisan'ny fototra tsy maintsy homana ny fitondram-panjakana na ny eto Madagasikara na ny any velany ho amin'ny fampandrosoana fitsinjovana no avy lavitra be zany sehatra ny fanabeazana zany misy fomba fitentsika hoe tsy fitentsika moa zany fa fomba fiteny fatatsika hoe raha tiana ho faty ny firenena anankiray raha tiana ho resena ny firenena anankiray na ny vahoaka anankiray dia ny fanabeazana no potehana ka so lasa anatria so lasa anatria manana endrika an'izany ty zavatra ity matoa tsy jerena vahaolana manokana satria averiko ihany fa tao anatin'ny taona vitsivitsy lasa ny lentany fanabeazana teto Madagasikara mihitsy no nitsotsorika ambany dia ambany ny fanadina-panjakana teto Madagasikara mihitsy no efa tsy nisy sandany loatra ntsony ary efa tsy voafehitsony ka lasa ny fanomezana tsiny fotsiny hatramin'izany hoe resaka fisian'ny
foitina sujet tamin'ny fanadinana baccalauréat roa taona lasa zay reny rehetrarehetra reny a lasa vao maika otrika aretina anankiray amono mahafaty ireo taranaka hoavy ireo ankizy amin'izao fotoana izao reo zay antenaitsika sy imatimatesantsika novantsika niezaka manokana rehetrarehetra mba ireo no mba ho avy le firenena rehefa avy eo ary zay no mahatonga anay miteny hoe jereo manokana ity sehatra ny fanabeazany ity na io miankina amin'ny fanjakana na io tsy miankina amin'ny fanjakana fa mitovy foana ihany reo eo amin'ny lafiny fanatanterahana azy tsy mampitovy andreo a dia ireo tsy miankina amin'ny fanjakana zay manana endrika fandraharahana ihany keo amin'ny lafiny anankiray ary io no tena tiana asiana resaka manokana satria lasa misy fetraikany amin'ny lafiny ara-toekarena mifampitohitohy be le izy ka hoy amaly hoe ny efarany rehefa avy eo dia ny ray aman-dreny sy ny mpianatra ihany no mizaka anjeran'ny aina fa rehefa nisy tamin'ny taona lasa nitosika isan-karazany na inona narana nomena azy tsy mba voatsinjo tao anatin'ireny lisitra lavabe nahazo ny reny lisitra lavabe nahazo ny fanampiana tetsyteroa reny io sehatra tsy miankina io fatatsika tsara fa neny amin'ny sehatra miankina amin'ny fanjakana na dia efa miena koa raha reo isan'ny mpampianatra mpiasa-panjakana mbola misy karazana rafitra ihany hoentina miahy ny sosialy sy ny sisasisa na dia tsy mahafapo azy na dia efa edina foana ara ny eo amin'io resaka fanafoanana ny mpampianatra zay lasa anjara andraikitra ndray aman-dreny ny mpianatra io fa ny tiana hiaviana mba tsy halavany resaka dia zao lasa fanaovana chantage ny resaka fanabeazana any amin'ny toerana sasany indrindra ny tsy miankina dia reniny zava-misy toy ny sehatra rehetra dia tsy maintsy mitady ny vahaolana mampandrahara ny tompo-tsekoly tsy miankina mitady ny vahaolana tsy hahafaty antoka azy izy ilasa ny mpanabe ny ray aman-dreny ary ny ankizy mpianatra no victime ao anatin'le izy inona no mitranga lasa tsy maintsy mandeha amin'ny fampianarana ahoana reny lazako azy tsy télé enseignement fa mandeha amin'ny teknôlôjia vaovao amin'ny Facebook sy ny sisa no ironan'izy reny ny olana nefa dia zao tsy ny ray aman-dreny ny mpianatra rehetra tsy ny mpianatra rehetra no tafiditra amin'ireny tambajotra sosialy reny ary zay a no lasa tsy mampitovy lenta ilay fampianarana voaray raha ataontsika hoe tena endrim-pampianarana zany izay a no tsy mampitovy lenta sy mampisy fanavahana eo amin'ny mpianatra tsirairay avy fa miankina amin'ny fahafahany miankina amin'ny fananany ray aman-dreny fahafahana no ahazona ny fanabeazana ilaina ary misy ara-sekoly sasany sa mihitsy milaza hoe izay mpianatra na ray aman-dreny mpianatra tsy maharaka an'io fomba fampianarana voateriny zava-misy io zany hoe ampitaindavitra zay le teny malagasy no ezahako ny jerena teo dia efa manala ny tenany tsy ho isan'ny mpianatra ao amin'ilay sekoly tsony tsy rariny zany ka zay mahatonga ny ray aman-dreny zay miresaka aminay zay mahatonga ny mpanabe zay miresaka aminay ary zay mahatonga antsika maheno ny antsoantson'ireny any amin'ny sehatra ny fanabeazan'ireny hoe asio fijerena manokana toy ireo sehatra hafa ary nahateny ary amaly satria zany no anisan'ny feo mandeha koa hoe asio fijerena manokana ahafahana mitsinjo ny ahafahana manohy ny fampianarana sy ny fanabeazana jerena manokana amin'ny mpanabe ny sekoly jerena manokana amin'ny mpanabe jerena manokana ny mpianatra fa tsy vahaolana ny fampiatona ny fampianarana tsy vahaolana ny fanaovana azy ampitaindavitra fa manjary ilasa lay asa fandraharahana azy no zava-dehibe any amin'ny reny sehatra tsy miankina ireny ohatra tamin'ny sosikevitra nalefa maliny hoe rehefa tsy maintsy misy ihany ny omena priorité amin'ny fanaovana amin'ny vaksiny mba hampidiro ao anatin'ireo 2 voalohany na 3 voalohany mahazo priorité amin'ny fanaovana vaksiny ireo mpanabe mba ahafahantsika manohy
ny fampianarana an'ireo zanatsika ireo fa lasa ilay hoavin'ny firenena ilay fampandrosoana lavitra zay antenaitsika no atao sorona ao anatin'le izy a tsy misy miresaka loatra mihitsy fa ny any anivon'ny secteur hafa za tsy miteny hoe fa adisonany mitsinjo ny sehatra asa hafa fa izahay kosa dia miteny hoe io raha ohatra ka voalohan'ny fahasalamana tokony ho faharoa ny fanabeazana fa isika efa fatatsika tsara fa tsy ho afaka atao anatin'ity otrika aretina sy valana aretin'ity zao tontolo zao atao anatin'ny volana maromaro manaraka fampitohy amin'izay ihany atsidiko kely fotsiny fa amin'ny fotoana manaraka tsika mivalapatra misimisy kokoa aminy a ny ao amin'ny sehatra ny fiompiana fatatsika fa misy valana aretina hafa koa izay mamely ny fiompiana sy ny biby fiompy eto Madagasikara ohatra ny varim-bariana saritsaromana fa raha ohatra ho an'ny any amin'ny faritra ambanivohitra ireny sisa ny tena fotom-pivelomana ireny sisa ny tena ianterana miondrika amin'ny tany ozy izy le namana zay sisa mahavelona dia amin'izao fotoana izao tena tandondomondozy efa loza miatra mihitsy koa any amin'ny faritra ambanivohitra rehetrarehetra any a ny fisian'io valana aretina zay mamono ny biby io ary mahafatin'ny biby fiompy io ka hoy ateo hoe sokafako kely fotsiny zay fa ho avy ny hoe fotoana idirantsika lalindalina manasantsika rehetrarehetra zay voakasika izahay andefa ny vaovao a ampita zay tokony ampitaina ty aminay a afahantsika mitondra ny ady hevitra eto afahantsika mizara ny sosokevitra rehetrarehetra eto a mba hitsinjovantsika mba tsy sady ho faty ve ny olona no faty ny biby fa atsipy zany rehetrarehetra zany a raha ohatra mbola tsy tonga ao an-tsainy ireo tompona andraikitra sy mpanapa-kevitra satria ohatra ny voasarotsarona sy takotakona fotsiny aka nefa aindehibe ny toe-karena sy ny fiveloman'ny olona amin'ny ankapobeny mihitsy ny anohizako ny resako dia akatoko ny fiandohan'ny volana me sika izao ilay voalohan'ny volana me mihitsy zay fatatsika fa manana ny satany manokana eran'izao tontolo izao amma andron'ny asa azy amma andron'ny mpiasa azy raha ny fahazarana eran'izao tontolo izao amin'ny ho andro io farafahakeliny no manana ny zo manokana ny mpiasa ilaza zay tia nolazaina mahakasika ny tontolon'ny asa amin'ny ho andro io ny vondron'ny mpiasa sy ny syndika isan-karazany no maneho zay tiany haseho mikasika ny asa sy ny tontolon'ny asa manodidina izany rehetrarehetra zany amin'ity taona ity dia raha antsika mahalala fa tafiditra tanteraka sady ao anatin'ny amehana ara-pahasalamana izy eto Madagasikara no tafiditra izy ao anatin'ilay fiboona tanteraka eto amin'ny faritra Analamanga izany hoe noho ny antony tsy miankina amin'ireo mpiasa ireo dia ho sarotra ny ankalaza izany andro iraisam-pirenena momba ny asa sy ny mpiasa izany amin'ity taona ity indrindra ny eto amin'ny faritra Analamanga ka eto zay a manararoatra milaza hoe tsy manadino an'izany sika ary makahery hatrany ireo mpiasa sy ireo syndika ny amin'ny ezaka atao ny amin'ny ijerena hatrany izay tsaratsara kokoa hitadiavana zay maso hatrany ny eo amin'ny fivelomana fa ny asa no fivelomana ny asa no fototry ny toe-karena naiza misy anao kanefa tsy kivy isika ka hoy izahay hoe na dia tsy fity ny asa ny amin'ny rapitso dia miomana isika fa ho avy andro ndray androany ary mintsika efa tsy hoela afahantsika manonitra ny zavatra tsy azontsika tanterahana rapitso dia mirary soa antsika mpiasa rehetrarehetra mirary soa ny ankohonana rehetrarehetra ihany koa izay ao anatin'izany sehatra rehetrarehetra zany a na dia fatatsika ary fa misedra olana maro ny sehatry ny asa amin'izao fotoana izao vokatra ny zava-misy eto amin'ny firenena sy eto amin'izao tontolo izao misedra fitsaharan'ny asa tsy fidiny hoy a na dia fatatsika raha misy koa ny manararoatra resahany eto foana zany misy ny manararoatra valana aretina misy ny manararoatra aretina misy ny manararoapaty sy sisa
fa fatatsika dia zao maro ny asa zay very ary maro ny asa zay nahatona tatao anatin'ny herinandro vitsivitsy farany reny rehetrarehetra reny dia mitaky fandraisana anjara fandraisana andraikitra mitaky fandraisana fepetra matotra avy amin'ny fitondram-panjakana mba tsy sanatry ho fanakonana fotsiny ihany tsy fahaiza mitatana indray fa zatra azo ny tsinjovina mialoha zany fatatsika tsara avy voherin-taona maheritsika zao no misedra an'ity valana retina ity ka hoy izahay hoe mirary soa antsika mianakavy a ho lavitry ny aretina tanteraka ary manantena fifampizarana avy amintsika ahafahana mitrandraka zay mety mahasoa eto amin'ity firenena malalantsika ity tapitra ny ora ifandraisantsika androany a misaotra antsika rehetrarehetra nanaraka hatramin'ny farany ny fandaharana miara-manonja ialana tsiny ny tsy fetezana tamin'ny lafy maro androany zay tsy niankina tamintsika samy salama tsara ho afaka ifampizara vaovao eto indray manomboka amin'ny herinandro avy io amin'ny latsinaina samy tahin'Andriamanitra tompoko